Junior Jackson is a man of God that I love with all my heart. That's not here tonight, so I can really pour it on the way I want to. Afatra Torin Pamnani, William Marion Branham, Fantanina Svalli, Tam Efatra Ambinipolo sy Roanjato sy arivo, narana faharoa, ny alahady hariva, fahatelo amby roapolo aogositra, tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. I'd be so happy I wouldn't know what to do. I'd say, Lord, fill this one back up again. Let's pour it out and fill up another one. Let us remain standing just a Desika mbola moment for hitsangana prayer. fotoana fohy mba hivavaka. Dear God, we thank Andriamanitra thee malalo tonight misotranao zahay zao arivo zao, first for voalohany Jesus indrindra ny Christ, amin'ny our Jesosy Savior. Kristy mpamonjy anay. We thank thee because Misotranao he zahay is no the izy same tsy nio vao yesterday, maly today, sanio and ary forever. mandrakizay. We thank thee for Misotranao people zahay ny who am'ireo believe olona that. mino an'izany. We're so glad Faly tokoa zahay that we have fa a manana God, Andriamanitra not just an izay tsy hoe imaginary Andriamanitra God, saintsainina fotsiny an imaginary na idol, samby an imaginary saintsainina na spirit. fanahy saintsainina. There's nothing Tsy misy imaginary zavatra momba ny about it, fisaintsainana ny but amin'io true and fa living God, Andriamanitra marina sy who velona lives izay with sady us and in mivelona us miaraka and aminay works no ato through us. anatinay ary miasa amin'ny alalanay. Not making Tsy ny a fanaovana statue to an'Andriamanitra ho God, sarivongana but we being fa living izahay no images endrika of velona ny God. The amin'Andriamanitra. Holy Ny Spirit fany not masina speaking izay through a tsy miteny amin'ny statue, alalan'ny but sarivongana speaking fa miteny through a amin'ny alalan'ny redeemed vilany na vessel. votana. God Andriamanitra manifested in voaseho flesh. ao amin'ny nofo. How we thank Toy inona thee no for this. isaoranay anao ny The amin'io great pillar dia ilay of andriafo fire lehibe following manaraka us, anay or we following na his manaraka an'io pillar. izay ranomarina And for all the sy great ny amin'ireo manifestations fampisehoana lehibe of the rehetra same ataony Spirit fanahy io doing ihany the same araka work izay that asa it's always mitovy done tamin'izay when it nataony comes to fony the zany earth. teto an-tany. What a consolation Fampiononana it toy is. inona nomeny zany ho We anay. have assembled Miangona tonight, eto Lord, zahay for anio no other hariva tompo purpose tsy manana but to tanjo know lafa how afa-tsy ny and afantatra to ny learn fomba how sy anatra by ny thy fomba help miaraka to amin'ny be better fanampinao izay Christians and ahatonga anay ho better fit kristianina tsara subjects for kokoa this ka hour afaka that we're hiatrika approaching. kokoa an'izao ora eo Won't you anoloana help izao. us, Lord? Sitraka ve ny We anampianay need tompo you. mila In anao zahay Jesus' name, amin'ny anaran'i Jesosy. amen. Amen. Let me be seated. Mahazo toerana. With about another Misy eo amin'ny fanontaniana 30 or 40 telopolo questions, na efapolo I hafa don't indray know how tsy I tsy ever haiko ny get fomba to them. hamitako azy I reto. tried hard this Niezaka ny afternoon to see tolakandro if ny I ahita could raha vitako ny even get ampielisa them azy down reto to arak'izay mety ho normal, but vita I couldn't do saingy tsy it. vitako. But I Nefa want to say tiako that ny ilaza I'm fa going to do the very anao best izay rehetra that I azoko can atao to mba answer these hamalina questions ny reto because fantaniana they're reto fine questions satria fantaniana coming tsara from izy the reto hearts of avy ao am-pon'ny Christians. kristianina And ary I certainly want to azo antoka do fa everything that I anao know izay how rehetra azoko to atao aho answer ny amin'ny just fomba as amaliko azy sensibly reto amin'ny as I know antsipriany how to arak'izay answer aizako amalina azy. them. And I Ary want to thank the tiako ny Lord saotra ny tompo for how ny his amin'ny help this fomba morning is nanapiny helping ahy us tamin'ny maraina to nanapiny get a atsika hold of these tamin'ny questions famalina and ireny fanontaniana ireny the ka answers that ny he amin'ireo did give. valiteny nomeny atsika. Now, I've just Eny got them all in here nafangariko mixed ato up, avokoa izy I rehetra guess ataoko fa 150 more, dimampolo amin'ny zato mahery and we got ary about ataoko 20, fa I guess, this roapolo teo morning. no voavalintsika And, tamin'ny maraina koa and so koa now, ankehitriny ary before we start, alohan'ny hanomboantsika. I would just Tiako like to fotsiny say ilaza that hoe if anybody raha misy wanted te to see ahita this an'ity article fitantaran'ity on ny amin'ny a church misy rock fiangonana as mandiroaka the drums manaraka roll, amponga. the Presbyterian Nisy minister mpitoroteny here, presbyteriana eto leading izay his congregation nitarika ny in fiangonana rock tao and amin'ny rock and roll, roll a program natao or programa ho for the an'ny sacrament. Let me sakrameta. just Avy alao see zany just a ho minute. jereko kely fotsiny. Youthful members Zatovy swing mpanaradia out to maro no jazz, nitodika nanaraka ny jazz passion, jazz play fampisehoana tells of the antsehitra crucifixion mikasika and ny modern passion momba ny azo IDIOM, fijaliana araka ny rock and roll. fanao moderna rock and roll. The Ilay pastor pastor here eto no leading nitarika andreo all the zatovy teenagers rehetra up tany there ka and going nanao through ny the passion passions de of Christ, Christ, the ny crucifixion, fanombohana laid teo amin'ny out azo in fijaliana rock and no roll natao and araka ny jazz. filalao rock and roll sy jazz. Well, Fa it's in Maryland. tany Maryland Isn't zany that eny something? mahagaga zany And sahoana here is ary the koa picture eto ny of sariny those, reo I was telling you this morning, resaka taminareo of a tamin'ny those maraina ny am'ireo Beatles, Beatles reo the return ny of Beatles. fiverenan'ny And Beatles there's the ary ty ny articles you just fitantarana should read it tokony ho out vakianareo of zany the ao magazine amin'ny magazinina and sy ny all zavatra the maro different hafa things arak'izay as if nisy we had found it a nanorona new fivavahana religion. vaovao Now, eny. their manager, Ny mpitantana azy ireo ananakeo eto ny voasoratra atao amin'ny gazety tsy manam-potoana ianareo ka raha misy te hamaky azy reto azo apetraka etsy amin'ny solaitra filazam-baovao zany dia azonareo vakiny io. Tiako fotsiny ny aneo aminareo fa ny ora inatsika dia feno faratsiny mety azonareo zany nefa ry olona izao azo ihany zany ny amin'ireo zava-misy ireo nangataka ny lalakapsa fa got a good education, nianatra can read kokoa noho better ny than tenako I. izy ka mahay mamaky tsara kokoa this nangataka azy article mba from the hamaky an'ity manager fitantarana avy amin'ny of the mpitantana ny Beatles ty. Brother Cap. Azonao atao ve zany lalakapsa amin'izao fotoana zao?
zao no vombara manontany tena ny Beatles nefa tsy mahita valiny tena tsy mampino mihitsy o Derek Taylor lay mpanao gazety mpanaraka ny Beatles de reto zazalahy efatra avy ao Liverpool reto maditra izy ireo mpiteniteny foana mpiteny ratsy nefa azo izy ireo avokoa zao tontolo zao to tahakany hoe nanorona fivavahana vaovao izy ireo tena antikristy mihitsy izy ireo ny tiako ambara antikristy ihany koa ny tenako nefa lasa antikristy loatra izy ireo ka mandona mafia zay tsy hoe zavatra mora nefa adalan'izy ireo tsy toy izany koa va ny olona rehetra malasa dalany fa tsoram-pon'izy ireo ary ny olona zay tena tia azy ireo no olona tena tokony aneo fahatezerana tany Australia ohatra isaky ny tonga ao amin'ny seranam-piaramanidiny zahay de tahaka ny hoe de Gaulle ny tonga na mihoatra azy ny Messi feno olona tsy tapaka eny amin'ny arabe manipy ny teny ny malemy miazakazaka makeo amin'ny fiara ny olona marary toy ny hoe raha mikasika azy ny anankiray amin'ireo zazalareo de ho sitrana indray izy reo vavianitra amin'jereo miaraka amin'ny zavikely ny raha eo ampandalovany zahay hitako mihitsy ny endriky ny tavany to tahaka ny hoe misy mpamonjy tonga ka faly sy nandray toky avokoa reo oloreo toy ny hoe ilamina tsara ny rehetra manomboka zao mijanona kely Taylor ary napiditra sigara tao ambavany ny zavatra sisa tsy ananany Beatles hoy izy dia ny anao fitsidiam-paritra ho fanasitranana zay va no voalazany maro no akeo amiko am'izany ary zany ka anao hoe tompo tsy efa nanao hitanareo eny tsy hitanareo ve fa tsy afaka metraka ny fatokinareo eo amin'ny fitoriana fanasitranana ianareo tsy afaka metraka ny fatokinareo eo amin'ny karazana famantarana toy izany ny antokana azonareo ametrana ny fatokinareo de lazao ny lazainy tompo avy amin'ny baiboly eny ry fiangonana eo amin'izay mihitsy no nizako hitehirizana anareo ry zanako ary raha misy manjoa ka manala eto amin'ity tany ty Andriamanitra aza diso amin'izany mihitsy tsarovy amin'ny fonareo rehetra zao mijanona amin'ity teny ty aza miala amin'ity teny ty zay rehetra mifanohitra amin'izany de ialao na inona de fantatrareo eo fa mariny zany hitanareo toy ny fitoriana fanasitranana ny eto reo lehilahy mpanota zay nandona mafy ny mpitantana azy ireo mihitsy azy no ny faratsiny sy ny fahadalany ary ny fahalitony nefa manipy ny teny olona ka sitrana amin'ny fijerena andreo zazalareo tena fahadalana sy fahalitona ary antikristy zany hitanareo ve satana manibazimba ny fandehanana amin'ny toro io hitanareo ataony rehetra ataony Kristy io kanefa tsy vitany ny aina marina ny teny hitanareo akapahany eto sy etsy amin'izany izy fa tsy vitany ny akan'io rehetra io hitanareo tsy vitany ny akan'io rehetra io koa hitanareo fa tsy magaga raha nylaza ny baiboly fa saika mitaka mihitsy ny olobofidy raha azo atao ny fanahy antikristy eny na dia ny mpanao gazetin'izy ireo eto azy ny mpiasany gazety zay momba sy mino azy ireo dia nilaza fa zava-dratsy mitovy ihany nao aminy satria efa babon'izy ireo izy fa reo zava-dratsy ireo de eny move tsy hitanareo ry vehivavy ny antony izahako hiteny aminareo ny amin'ny fomba fanaovana sorty io ny fanapaham-boly borivoly sy ny sisa fanahy zany fanahy zany iny fa hita ao amin'ny gazety malaza ananantsika sy reo rehetra mivoaka zany ny rock and roll sy ny sisa ao amin'ny fiangonana eny fametrahana satana eo amin'ny toerany mihitsy zany nefa mbola hoe fiangonana sy anaram-piangonana miverena amin'ny teny ry anaka fangy anaraka izay azonareo atao ary aza sasany ala aminy mijanona trany eo amin'ity teny ty hitanareo ve hoe toy iny ny fanahy antikristy io afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany afaka aneo famantarana sy fagagana afaka nasitrana ny marary afaka nao an'io rehetra io hitanareo mieritreritra reo oloreo fa manatona an'Andriamanitra hoe nalefa an'Andriamanitra zay zalareo zany de noho ny nanaovan'ny fiangonana ankilabao amin'ny teny kambana amin'ny fiangonana reo zazalareo Elvis Presley de pentecôtiste patibonina de fiangonan'i Kristy jereo reny lehilahy reny pentecôtiste fiangonan'i Kristy sy reo rehetra toy izany nefa reo fanahy ratsy reo no eo aminy red foley feo manga ao amin'ny fiangonan'i Kristy mihirahira mpivavahana zay tsy misy to azy mihitsy nefa avy eo mampiasa ny feo any hoan'ny rock and roll ny vono no alalana reo azy jereo ny fiangonana ikambanan'izy ireo Elvis Presley de mpikambana ao amin'ny Assemblée de Dieu zay ary no izy mitady an'izany izy rehetra eo de nymesy satana azy zany mova tsy hitanareo sakaiza ny fomba aza misaraka amin'ity teny ty hitanareo fa fanahy tonga eo aminareo zany
ary miteny am'ireny vehivavy reny hoe raha manao ny tena no seksi am'ireny robe reny izy ireo dia ampamohan'andriamanitra noho ny fijakajagany ianareo raha mino arak'izay lazainareo ianareo hoe mpanompon'andriamanitra mpaminany dia noho ny ambarako anareo hitanareo mety tsy takatrareo ny azo zany ary raha zay dia atao fotsiny izay ambarako anareo atao hiazo na ho tompona andraikitra ny am'izay lazaiko andriamanitra hitanareo miano tsara ary tsaro fa fanahy reo zavatra reo matetika angamba ilay olona tsy tsaronareo ilay hoe andriamanitra mirakotra oditra mitory an'izany avoatselo hitanareo andriamanitra voarakotra oditra eny tsaro fotsiny fa misy sasany amintsika nalefa teto antany mba hitsofoka am'ireny faritra reny mba hiteny amintsika andreo zavatra reo hitanareo fahalalana raha teo zany andriamanitra miteny io maneo raha araka ny nofo ny tsaranareo eny dia tsy manatsiny izy ireo tsy reo mane olona mahafinaritra tsopo tsy laza langy aminao mihitsy lantoy zany nefa devoly io rehetra io mpivavaka manomboka manao fitoriana ho fanasitranana mihitsy aza hitanareo tena antikristy tsotro zao hitanareo nefa dia presbyteriana sy ny sisy izy ireo hitanareo ve ireo anaram-piangonanareo ny fomba fanaon'izy ireo zavatra mitovy mihitsy fa indro tany Londres Angletera voatselo teo amin'izy ireo nisy andiana mpanao rock-and-roll nakatahaka ny Kristy sy Judas sy ny sisy ary natsony Kristy hoe raikely sy tamin'io teny rehetra fiteny reny ankizy versainy reny io hitanareo ireo tanora vao miala sakana no nakafanapahana zao tontolo zao eny fantatrareo hoe fefa nilazara teo an'izany baiboly tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana maha olona mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mano raisy reny hitanareo ny tanora vao miala sakana no nakafanapahana zao tontolo zao ary efa vitan'izany nisy toerana nalehako ndray andro nilalao an'io izy ireo an'ireny karazana jukebox maloto reny an'io rehetra io tsy tiako akorina dia nitondra ny fianakaviako tao azy hoy aho tamin'ilay ramatoa ohatriny na mandefa an'ireny ireny full sense misy irafiry ny adiny ray dia nambarany aho hoy aho indro ary ny vola vono io fa ozy tsy haiko atao zany ilalao an'io natongavanyreto tanory reto ato tsy afaka nandalo ny volako teo ary aho nakeo amin'ny toerakafa hitanareo mahakizitina ny teny re zavatra eny ilainareo ny midina sy mihinana fampitonina maro rehefa marefa dalàna toy reny mahasosotra ny kristiana tsotro zao zany raha tia karaza zavatra toy zany ianareo ve ny olany aminareo ilainareo no vovontsy satria mivelona amin'ny zavatra afaka oatra ny teniny ao anatinareo mivelona amin'ny tsy azonareo etreretina mihitsy hoe manao zavatra toy zany jesosy sahoana azonareo etreretina ve hoe nisy mpaminany ka nanao zavatra toy zany tsy hitanareo ve ry sakaiza fa ny zavatra rehetra hiteny rehetra eny dia ny devoly ary nilaza ny baiboly hoe toy inona ny aviny amin'ny endrim-pivavahana ka anao mihitsy tahaka ny Kristy hitanareo ka ny fomba tokana ahafahanareo malalan'io dia tsy ny fikambanana amin'ity fiangonana ity na ny fikambanana amin'ry fiangonan'ry fa ny fijanonana amin'ny teny izy dia teny ankehitriny hitany tsiraray aminareo any tompo hiditra avy hatrany amin'ny fantaniana ary sika eto mandritra ny mandrapatavitry ny adiny ray sy fahefany tsy ho vitako ny amaly an'reto fantaniana rehetra reto mivangogo eto fotsiny zany veriko fa fantaniana tsara izy reto mety tsara izy reto andefa nitanako eo fotsiny aho ka ndray anankiray eto arakaraka ny androsoka ary eto ny famanina zany za dia za no veriko an'io ariva afaky eto fotsiny aho nisy asaiko amaky azy reto dia ovaliko hoe enina tsy amin'ny tsy mety raha zay no ataoko amin'ny olona raha nametraka an'reto fantaniny reto izy dia ny andraisan'ny valiny ary tsy hanao an'izany aho fandray an'izay azoko raisina ary zay tsy vitako ho raisiko amin'ny fotoana manaraka ary eto za nialady zao tsy fantatro zao nambarako raha misy fandraisanareo ambily hatramin'ny alarobia dia mety tsy maintsy mandeha zahay eny misy zavatra afako maro reo fiaonana manokana miandry aho nisy atotana fiaonana manokana avy toy zao naseho any bily aho izay miandry efa mambolana ny sasany amin'izy ireo fa raha mbola eto aho tsy maintsy raisiko ny sasany raisiko ny fivoriana sasatsasany ataoko zay rehetra azo atao mba andanjalanjana an'izany ivavaka aho amin'ity herinandro ity raha andeha ary angataka amin'ny tompony amin'izay ilainy ataoko hamarana azy reto ve sa handray ny fiaonana manokana raha ny fiaonana manokana ny raisiko dia andeha fotsiny aho tonga ohatrany ny alahady dia anao fiaonana manokana amin'ny fanisy any hoany lanina amin'ny fiaonana manokana ny andro tontolo fa raha tsy zany eny tsy maintsy ampiandrasiko ny fiaonana manokana mandrapiveriko raha tsy zany dia hovaliko andefa taratasy any aminareo bili eny ambarako anareo fa mahafinaritra tokoa reto ankizy malany reto tiako aseho aminareo ny fankatiavany izy ireo ny fitiavany eo anivony isy teny amin'ny hafa ary iny teny amin'ny hafa misy atsony bili fotsiny eo faritra iray eo amin'ny 500 kilometatra ary ny sasany mampandre ny ambiny mifankaty izy ireo tsy tiany izy ireo mihitsy ny hobanga zavatra izy ireo tiany ny hoeto amin'ny fotoana rehetra ka hitan'izay misy eto satria raha anome zavatra ny tompo dia tiany ny hoeto mba handray an'io ary ankasitrahako izy ireo ankehitriny tsarovy ry sakaiza malala tamin'ny maraina nisy fanambarana nataoko tamin'ireo fantaniana sasany ary tsy katro fa ny sasany tamin'io e vao asiko tamin'ny maraina dia mbola mikasika ny fifindran'ny olona ny Arizona hitanareo everiko fa za tsaratsara ny anazavako an'io mba ho azonareo
eny aza iverina hoe miezaka ny teny amin'ny olona ny am'izay toerana azo nivelomana sy ny am'izay azo atao ka eny tsy zay no lazaiko raha lamalalako maro ny olona tsopo te findrany fa zay rehetra te findra azo antoka fa mahafaly azy any raha mbola hoe any ny tenako ka raha tahiny ka any nefa impolo mihoatra lavitra no ny any ny maheto manana mandrapatonga krismasy zao efatrandro eo ano any ary tonga de hoany ampitan-dranomasina aho rin zany hoeto amin'ny tabernacle rona telo herinandro eo angamba alohan'ny akanisako any ampitan-dranomasina mba anao fifoazam-panahy toy ny fanaoko amin'ny lohataona aveo mialeo fivorina anankiray fotsiny no ananako manerana any Arizona izay amin'ny janoary any Phoenix takariva roa eo am'ireo lehilahy kristianina mpandraraha hitanareo za tsy raha ny olona any azonao tapana ve noronapeo ankehitriny raha manomboka andreto fanontaniandreto sika zao arivo zao andray anankiray eto ka mafaly anareo ve izy reto manaova amen ataoko fa soatsika zany am'izao fotoana zao ary inoko fa tsy hoela ny teo mpijerena tamin'ny maraina talohan'ny nakanisako teto anreo lahateny sy nitoerana maro tao amin'ny baiboly de hoe anakapo ho zavatra mahafinaritra toy iny raha hoempiandrasana ny fiavian'ny tompo sika ho zavatra mahafinaritra toy iny na nijery todika am'ireo olona tao amin'ny testamenta taloha reo ny amin'ny Joba sy reo afo reo ka anao fivorina mifanesy ny amin'izy ireo tsy afinaritra va zany mba anehoana aminareo fotsiny ny fomba nanehoana izy ireo nieriky ny zava-misy ankehitriny fa maritra avokoa ny teny rehetra ary koa ny momba ny fampitena rehetra ny amin'ny sireo vanim-potoana fahiny ary ny fomba nakan'izany ny endriky ny ankehitriny ny fomba nambarany ny zavatra rehetra ao amin'ny testamenta taloha ny fiavian'ny tompo Jesosy ankehitriny ny fantanena voalohany voasitiko eto ry ranada Braham tsy mety ho an'ny kristianina ve ny manao ny volony ho feno miolakolana zao koa atraizany tokony ho alavan'ny tanan'akanjony misaotra anabavy izy ty fa ity de misy lanja mibetsaka amin'ity vehivavy ity eny amintsika raha lasasany metimietreritsika hoe vehivavy mahivatsaina nefa tsy fa mahivana-tsainy zany ho azy te halala izy eny raha ny amin'ny fanaovana ny volo ino izy teo ny hoe boudin na anto zany azafady za tsy izany azafady miolakolana azafady manao pince anaty izay ny fanao ny zazavavy fotoana maro lasa tsanonareo ny karazana tsy zany ve natsona izy ireo hoe nata karazana volo mionana mitsororoka eo ve tsy miolakolana mamelary sakaizy atraiza no tokony ho alavany ny tanan'akanjony eny ataoko fa tsy misy mikasika an'io ao tsy malala hitanareo fa zay azoko toanana amin'ny baiboly de tsy laza firiny amin'io eny milaza an'izao fotsiny aminareo avy amiko satria tsy misy soratra masiny eto amiko anohanako an'io ny antokana ananako ny am'ireo vehivavy lehibe mikasika ny volony dia ny tsy anapahany azy ny fomba teny ibangona azy miankiny amin'ny any ary ny amin'ny filoakolanana ranomarina tsy fantatro ny amin'io afa-tsy hoe reny zavatra mitovy amin'ny pince sandamba apetraka izy ireo eny amin'ny volony reny araka ny zay ihany ny fantatro raha ny alavan'ny tanan'akanjo ataoko fa mahakristianina anabara aminareo an'izay tokony ataony amin'ireny zavatra eny Andriamanitra hitanareo inoko fa ama olona kristianina de fantatrareo ny amin'ny fomba fanaovanareo everiko fa tsy nandidy alava manokana sy ny sisa Andriamanitra ny amin'izany raha mbola maotiny anareo ka hita fa mendrika aja sy madio de veriko fa mety zany sahoana hitanareo eny fomba fijeriko zany eny za ihany zany hitanareo satria tsy misy azoko anohanana zany amin'ny soratra masinafa ataoko fa tamin'ny maraina no nisy fanontaniana mikasika ny fandokona volo hainareo tsara amina loko eny zany za tsy misy azoko ambara ny amin'izany tsy malala fa tsy manana soratra masina mba ilazako hoe aza lokona ny volonareo eny zany de ianareo vehivavy tianareo no tsara endrika ary tokony ho tsara endrika ianareo ary ranada Braham tsy manohitra anareo ry anaka zanako ianareo tianareo ary tsy tiako ny bedy mafy anareo sanatria amiko mihitsy ny anao zany miezaka ny anampy anareo fa eto jereo avelao fotsiny anontany avelao ilaza an'izao eto amin'ny famalina ty fanontaniana ity koa volona ve nareo ary anareo zay amin'ny ronapeo zay no izy ranabavy raha misy mampisalasala am'izany de aza tao hitanareo fa raha feno ny fanan'Andriamanitra nareo ka voatarika ny anao an'io raha mbola tsy mifanipaka amin'ny soratra masina zany ka tsy miteraka fanontaniana tena afapo tanteraka ianareo fa sitrapon'ny tompo io
de mandrosoa ka ataovy hitanareo satria tsy misy soratra masina milaza hoe tsy hitanareo ny amin'io za tsy milaza n'izay zavatra zay ny ao am-baiboly fantatro fa nisay adimy ataoko fa io zany no resaka ny amin'ny vehivavy toy inona no anaovan'izy ireo akanjo lafo vidy sy ny sisa toy izany nefa de freriana sy ny sisa zany ny mitafy an'io raha mo amin'ny freriana no anaovanareo an'io de tsy mety zany hitanareo dinio anatrehan'andriamanitra no fonareo raha tsy misy soratra masina ny amin'izany ka zay ny fomba hitarian'ny fanahinareo de mandrosoa ary ataovy sangeto raha ny eo amin'ny hoe tokony anana volo lava sa volo fohy manana volo lava zay ny baiboly misy fanontaniana eto mety hovaliko avy hatrany zany hitako ato zany tamin'ny maraina na nisy fotoana nahitako an'io ny hoe miteny mafy ny amin'ny vehivavy foana ianao ny amin'ny fomba tsy maintsy anaovan'ny volony nefa tsy milaza ninninina ny amin'ny lehilahy raha mahita lehilahy miditra eto a nefa lava volo hatrao an-damosina toy ny vehivavy de laza hoe ramse nahoana ianao tsy makany ampanapa-bolo tahaka ny vehivavy ty ianao hitanareo saingy tsy manao an'izany loatra ny lehilahy hitanareo tsy hoe ny lehilahy eny tsy hoe tsy mety diso ny lehilahy fa meloka toy ny vehivavy ihany izy ireo ary eo amin'izany izay lehilahy mamela ny vadiny ianao an'io dia meloka indrony amin'izany satria izy ny tokony teny an'io ao an-tranony ary raha tsy vitan'io lehilahy io akory ny manapaka ny tranony fomba hoana no anaovany an'izany ao an-tranon'Andriamanitra hitanareo tena feno fakasitrahana ny amin'ireo vehivavy andiany tonga eto milaza an'izao amin'ny fanajana sy fitiavana ary eto mahalala Andriamanitra fa fahamarina zao na nanana sakaiza mpitoro teny aho tany atsimo zay isan'ireo nanana fiangonana madio indrindra tamin'izay fahitako raha ny amin'ny vehivavy isan'ireo vehivavy tsara indrindra tamin'izay fahitako ny teo raha ny fahamasinana ny teo-panahy sady lava volo ary nafaly andrindra trano nakao amin'ny fiangonana io nefa nomen'Andriamanitra eto ankehitriny ny fiangonana zay mandresy anjatony lavitra an'io ireo vehivavy eto amiko tsy ny asika mafy aminareo tiako atao fa faly loatra fotsiny a mahitanareo tsy tiako ahita irika hidirana fotsiny satana naiza naiza hitanareo tika anareo raha androso fa tsy emotra aza vela isy olona mihitsy amitaka anareo amin'izay mety afetsifetsenana zavatra fa toy zany na amin'ny filazany hoe o io zany tsy hitanareo zay ny fomba nandikany satana ny teny teo amin'ny evo hitanareo ino fotsiny zay lazay ny teny eny ary tena maika ry rahalahy Branham amin'ny fahalalana fa efa mifarana ny fotoana ary ny amaka-toerana mandrakizay inona no toro hevitrao ny amin'ny rotota zay mikasa ny ivady ataovy zany araoka ianareo ivady hitanareo toy izy ohatrany fotsiny tony hoe mbola ivelona zato taona eto an-tany ianareo toy izy ohatrany fotsiny azony mifamaritra amin'ny Kristy ny fonareo aoka ny fonareo tsy ho amin'ireny zavatra zao tontolo zao reny fa hoe amin'ny Kristy hitanareo toy izy ohatrany aoka ianareo ivady ry anaka hitany fanambadinareo any Andriamanitra ry rahalahy Branham mamalala efa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy milaza ny teny fa andray ny fanomezana ianareo de ny fanahy masina move zany move zany ka midika fa ny batisa ny fanahy masina na midika ve io fa tokony andray fanomezam-pahasoavana manokana tokony andray fahatsapana manokana miaraka amin'ny batisa va aho feno etaeta ny ofenona amin'ny ny fanahy mialatsiny re aho raha lava resaka fefa ela be no nanyriko ametraka an'izao fanontaniana zao aminao misaotra anao ary nanoratra ny anaran'ilay olona avy any ivelan'ny tanàna izy ireo eny fanontaniana tsara ny eto eny ny batisan'ny fanahy masina dia fahatsapana manokana tsy maintsy raisin'ny olona iray eny avelao a somary anazavan'izany fotoana fomonjy hitanareo eny maro ny olona manana ny fiheverana inoko fa naolana zany ary angamba eto amin'ity fiangonana ity mihitsy sy any amin'izay fiangonana miaino an'izao no mety misy fanontaniana toy zao eny rehefa miteny ny amin'ny tsy noko ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ho profototra ny amin'ny fananana ny fanahy masina tsy manaiky an'izany inoko miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra fa azoko profona amin'ny baiboly hoe diso zany hitanareo satria ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina firy ny malala zany ny fanasitranan'Andriamanitra dia fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina ary indro eto ny Beatles fa manao an'io hitanareo vitan'ny satana laina tahaka ny tsiraray amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ireo mpanao ody ireo mpanao atsarana dia mavita miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mandiky zany any anaty alany matetika ny misy mpanao atsarana hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra isotry raha avy amin'ny karandoan'olona ary mandika fiteny tsy fantatra
any Arizona any rehefa manao an'ilay lanonam-pandizana fahiny hoe dikatsaka izy ireo dia fenon'ny andehanana menarana ny manodidina ny tenany raha iny fa mitady zay ivavahana amin'Andriamanitra izy mba handefa ranonorana mikatsany dikatsaka ny antsony azy ary izy ireo ny volonkatsaka ataony manodidina azy zany ary manao akanjo kely izy ireo de mandia ary tonga eo ilay mpanao ody mpitsabo miaraka mitandroka eny andohany tandroka ombomanga de mandia izy ireo miaraka amin'ireo menarana manodidina ny tenany ary feno an'ireo mpanao atsarana sy ireo mifoka pipa manodidina eo tsy amela olona fotsy otra nodidina eo mihitsy izy amin'ny fotoana io fa tamin'ny masolavitra no nitazanako azy ireo ary manana sakaiza indianina zay nanatrika ny diany izy ireo tsy kristianina izy ireo mazava ho azy ary mandia an'io diakatsaka io izy ireo no sady miazona an'ireo menarana ireo de mivoaka eo ilay mpanao atsarana ary mitetitetika ny tenany amin'ny ady sy ny sisa de tafiditra amin'ny fanahy izy ireo amin'ny farany ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mandiko zany za de azoko entina eo amin'ny adiny telo na efatra mialeto ianareo zay misy medium ametraka penina eo amin'ny latabatra ary miditra ao amin'ny faritra iray izy ataony io rehetra io aevaeva ny tanany de hiary ny penina io ka anoratra fiteny tsy fantatra de hitsanga nylay mpanao atsarana ka hiteny aminareo ny voalazany zany koa tsy profo ny fananana ny fanahy masina io hitanareo tsy afaka hiankina amin'izany ianareo tsy afaka hiankina mivokatry ny fanahy ianareo satria ny vokatry ny fanahy voalohany de ny fitiavana fa ny siasa kristianina de mamoaka fitiavana mihoatra lavitra no zay rehetra olona fantatro nefa de mandaa izy ireo no mahandriamanitra an Jesosy Kristy hitanareo profo tokana ihany no fantatra ho fananana ny fanahy masina de ny finoana marina ny teny nampanentenaina ho an'ny zao ory zao eny tero jisy ireo nanana fivavahana be lavitra noho zay nanana ny mpianatra izy ireo olona ny ofanatsara lavitra tamin'ny soratra masina noho ny mpianatra satria lelam-panjono izy ireo pitaketra sy ny sisa ary tena nanam-pinoana no sady finoana marina tamin'izay zavatra nataony eny eno tsara eto aza diso an'izao hitanareo raha ny vokatry ny fanahy no resahiny tsara sy mora fanahy de ataoko fa tsy misy na de nyray tamin'ireo mpisoron'ireo aza ka tsy naresy an' Jesosy Kristy tamin'izany nakao amin'ny tempoly izy nanao kotopiko fe mijery azy tamin'ny fatezerana de nazerany latabany ary navoaka miala teo izy ireo tsy marina ve laza ny baiboly fa nijery azy ireo tamin'ny fatezerana izy zay ny voalazan'ny baiboly tena marina zany koa hitanareo fa lehilahy tsara fanahy sy malemy fanahy ary mety fanarahana tsara reto mpisorony reto raha ny vokatry ny fanahy ny resahany vitany nareo vokatry ny fanahy be lavitra no zay mety naseho an Jesosy raha ny teolojia ny resahany tsy nalala izy ireo hoe inona ny sekoly ny voany taiza ny voan'io lehilahy io avy taiza izy io karatra fikambanana inona no ananany inona ny rafi-piangonana misy azy tsy haitsika zay naviny zalahy tena tsy misy ilana azy tsotro zao zay nateraka tamin'ny fahaterahany zazasara fa azosika ataony ampidina azy eto fotoana fohy mba anehoana aminareo avy amin'ny lalàna fa nanana zony anao ny nataony izy ireo raha zay ny resahana nahoany satria diso tamin'ny fahitany izy ireo fa izy ilay teny nampanantenaina ho an'io ory io ny fomba tokana ho nalalana izy ireo an'izany de rehefa nanatanteraka ny teny Jesosy tamin'ny nahafahany nanambara tamin'izy ireo izay nisy tao am-pony de izay zavatra nataony izy ireo fa mpaminany araka ny tenin'Andriamanitra izy teo zay nolazainy de tanteraka ny teny tsiraray ny teny rehetra mpaminan'Andriamanitra izy teo mpanompony Andriamanitra mpaminany tsy nisy teo aloha dia mpaminan'Andriamanitra nefa ny teto dia Andriamanitra mpaminany fa tsy hoe mpaminan'Andriamanitra tahaka ny Malakia, Jeremia, Isaia, sy Eli sy ny sisa fa ity kosa dia Andriamanitra mpaminany fa tsy mpaminan'Andriamanitra azonareo ve zany ankehitriny naneho taratra ny fiainany tamin'ny ampahany avokoa ny mpaminany samy nanao ny anjarany fa tao aminy nisy ny fahafenony ny mpaminany rehetra reo mpaminany tonga teo amin'izy ireo ny tenin'ny tompo teo amin'ireo mpaminany fa ity kosa lay teny sy lay mpaminany dia tena iray ihany hitanareo koa rehefa ny olona iray ny mandray any Kristy arak'izay maizy azy dia tsy afaka naiky azy ianareo amin'ny hitanareo eno sasany amin'ireo fa loteranina fa tsy misy manohitra an'izany saingy tsy zay no fihinany voromahery hitanareo atreo fotsiny nalehan'io sakafo vaovao tamin'io andro io zany Wesleyanina tsara zany saingy mivelona amin'izay efa lasy ianareo hitanareo eny o reo oloreo fa manana ny Abrahama ho rainay zay hoy mpaminany io Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto hitanareo mpikambana amin'izao zay mpikambana amin'ity zay tsy misy fandraisany zany hoy izy ry taranaky ny menarana izy ary nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana
aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho raina izay satria Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Hitanareo koa tsy misy ifandraisany amin'io ny fananana fifanana teolojiana tsara. Tsy misy ifandraisana amin'izany hoe mora sy tsara fanahy. Inona no nampiavaka azy? Izy teo no teny tonga nofo. Tsy niteny tamin'ny andron'ny Mosesy tamin'io andro io niteny. Tsy niteny tamin'ny andron'ny Noa no teny tamin'izany andro zany. Tsy tamin'ny andro niteny tamin'ny andron'ny Eli, fa Eli io teny io tamin'izany andro zany. Fa izy teo no teny tamin'io fotoana io, nefa nivelona tamin'ny andro efa lasa izy ireo. Zay zavatra zay ihany no miverina. Zay ny porofony amin'ny fananana ny fanahy masina. Rehefa Andriamanitra no manambara aminareo ka mahita an'io ianareo, la izao no lazainy tompo ka eky ianareo zany. Tsy zay maizy ianareo na zay naizy ianareo, tsy misy ifandraisana zany, fa zay nataon'Andriamanitra ho anareo ankehitriny. Zay ary ny porofo. Jesosy nomeny antsika ny porofony amin'ny fananana ny fanahy masina. Jaona 4:10. Hoy izy, mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, tsy manana fotoana anaovana an'izany aho. Saingy rehefa tonga ny fanahy masina dia izy no anambara aminareo, ampatsiahy anareo an'ireo zavatra nambarako anareo, ary izy koa no aneo anareo an'ireo zavatra ho avy. Tsy hitanareo ve zay ny porofo? Dia ny fanambarana mialoka lasa manana ny fandikana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny teny voasoratra. Koa tsy porofo ve zany mahampaminany? Ny pahita ao amin'ny Baiboly dia izay lehilahy afaka anambara zavatra mialoha no sady tena marina tanteraka zany, fa tsy hoe nisy olona nametra tanana taminy fanomezam-pahasoava zany. Ny mpaminany dia voatendry raha teo no sady teraka ao mpaminany. Hitanareo, mpaminany izy io amin'ny androm-piainana rehetra. Asa fanompony zany. Eo no mahatonga ny olona maro ny fanontaniana eto mikasika an'izao, fa ny ampakarina ve dia io ve ny fiangonana se? Hitanareo, tsy ianareo no manavaka azy ireo. Ny ampakarina dia ilay voafidin'Andriamanitra. Ny fiangonana no mandalo eo, ho an'ireo no lazany zany hoe zay rehetra maniry aoka izy anatony. Fa ilay ampakarina dia ilay voafidin'Andriamanitra. Misy asa fanompona 5 voafidin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nametraka ao amin'ny fiangonana apôstôly, mpaminany, mpampianatra, pastory, evanjelista. Andriamanitra nanao an'io. Ny olona nanao ny diakona sy ny sisa ny hafa ihany koa. Saingy hitanareo fa Andriamanitra eto no mametraka ao amin'ny fiangonana mba ho fanatanterahana ny fiangonana. Tsy hainareo no manavaka an'io. Ankehitriny ny fanahy masina rehefa tonga zany dia io no anambara aminareo. Hitanareo fa mariny ty teny ty dia ny teny ho an'izao, tsy lay teny tamin'ny Lutera, lay teny tsy lay teny tamin'ny Mosesy. Ambarantsika ho famarinana zany, saingy tamin'ny andro hafa io. Eny, ahoana raha tonga Jesosy ka laza hoe eny toy ny avian'ny Mosesy ka namoaka anareo rehetra avy tao Egypte tonga mba hitondra anareo any hoany. Ahoana raha nilaza izy hoe andesika hiasa ka namboatra samy fiara. Zany tompo Andriamanitra amodika an'izao tontolo zao amin'ny safidrano ankehitriny. Andetika an'izao tontolo zao izy rehetra. Eny, ho tafavoaka izy. Ny hitanareo fa tsy nilaza mihitsy ny soratra masina hoe ho toy zany no hiaviany. Hitanareo tsy ho mesy izy raha izany. Na toy inona samy fiara namboarina, na inona mety nataony, mbola tsy izy ihany. Tsy hita teo aminy toetra ny Mesia. Halleluja. Zay ary izy. Nisy toetra ny ilaina. Marina zany. Milaza an'izao ny Korinthiana 1:12. Rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombony intsony. Koa reny zavatra kely rehetra ny amin'ny fitsambotsambokinana toy ny ankizy reny, ny miezaka amin'ny teny fiteny tsy fantatra sy ireo zavatra hafa rehetra eo. Rehefa mitanteraka no nefa nanantsika amin'izao andro zao miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, ny tena fandikana marina ny amin'ny teny miaraka amin'ny fanamarinan'Andriamanitra. Dia indro fa tsy misy sombitsombony intsony. Fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, saingy rehefa lehibe dia nariko ny fahazazana. Amen. Lasa mitory zany ka lasa tsy mamaly andreto zavatra eto. Rahalahy Braham, voavaliko ve io? Voazavako ve ny batisan'ny fanahy? Eny, izay ny amin'ny olo satsy zany. Eny ary mamela, raha tsy voazavako zany mamela za tena fantaniana tsara izy reto. Azo atao ny mijanona mandritry ny alina eo amin'ny fantaniana anankiray montsy. Ry lalahy nefa tsy miditra tsara amin'io akory. Makasitraka anao amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao. Ny mino ary mino ny hafatra aho ho fahamarinana.
tsy te iaino any vataka na iteninao ka iteniny amin'ity afatry ty ary tsy te iaino zay oronapeo izy lasa kizitina ihany koa eo amin'ny asako tiako iny ihany koa ny vadiko ary mivavaka ho an'ny zanako ry lala Branham tiako aho ny ho sakaizan'Andriamanitra tiako aho raha manao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako tiako aho ho mpanompony ary noratra anaran'ilay olona ao ambadika andraso kely fony aho mbola kely nilaza tamin'ny rehetra aho fa tiako ny ho mpitory teny tsy fantatro zay tian'Andriamanitra ataoko sitrako ny anao an'izay rehetra azoko atao ho an'ny tompo miaino anao ao amin'ny tompo eny fanontaniana tsara zany ary tsopora lehilahy ny vadiny ny sombony ainy zay ampahany afaka anampy zavatra eto mikasika an'io ve aho ry lalahy milaza an'izao amin'ny anaran'ny tompo aho ndray androany raha sitrapony tompo everiko fa ataoko ihany ny amitany oronapeo mikasika ny fanambadiana sy fisaorambady io hitanareo hotorika eto amin'ny tabernakla mihitsy raha mampisaraka zany de tsy maintsy ampisaraka tsotro zao kanefa hoporofontsika fa tenin'ny tompo zany jereo ry lalako eno zao fantatrao ve fa matetika no tsy vatsy saza no azonareo eto tany misy maso maintimainty na manga na mivolodavenona na mambo anareo atreo amin'ny toerana mihitsy hoe nefa tsy tokony ho nijery an'izany ianareo maro ny lehilahy matsapy zany zay lehilahy anambady dia tokony hanatona an'izany ambavaka aloha tsy tokony haka vehivavy avy amin'izay fahatsarany ety ivelany ianareo fa ny fahatsarany ao anatiny dia izay ho tena reny ho an'ny zanakareo fantatro fa tsy mora ny fandrenesana mpitoroteny milaza an'izany eo ampilipitra fa nazatra any miaraka tamin'ireo mpividy omby fony tany andrefa mividy omby andeha ampiterany zay fa nikasany anao fiopimbe izy ireo ary maro ny zavatra nianarako teo raha teo ampijerena tsara an'ireo mpifantona sy ny zavatra nataon'izy ireo reo mpividy ireo nisy sakazay fanitra niaraka tamiko matetika ampaketo am-piangonana niaraka tamiko izy za no nitarika azy ho an'ny Kristy tena tsy nino mihitsy izy tamin'ny voalohany Ramsey Jeffrey maro aminareo no natadidy azy tompona fiandrasan'omby any Colorado nakeo zay ary tonga izy ireo teo amin'ny ombivavy ray nahita ombivavy kely andray andro zay nitetina $200 ombivavy madinika kely mbola tsy niteraka izy io ary hoy aho de ho Jeff raha nanambola de ho nalaiko ombivavy io hoy anakapo eny tompona fiandrasan'omby izy fantantsara ny ataony hoy aho ry Jeff nahoana ianao no inona ny toetra tadiavina Airford izy io lahy namidy $100 teo aho to tahaka ny ombivavy lehibe kokoa sy ny sisa hoy izy jereo ry Billy misy zavatra tsy azonao eo amin'ny fividianana omby hoy izy ataoko fa tokony hijanona amin'ny fitoriana teny ianao nefa hoy izy tsy fantatrao ny amin'ny omby hoy izy eny jereo ane tsy ombivavy itsy nandenakeo zay hoy izy hitanao ve ny masony fa misy an'io fijery masika io hoy aho ye hoy izy ny zanany sy ny zafikeliny ary ny zafy ny zafiafiny dia anana ny fijery masika io hatrany ary hoy izy hiazakazaka foana izy ireo ka i tsy ho reno any zanany mihitsy io ary hoy izy tsy ho vitanao mihitsy ny ampatavy an'io tsy azonena mihitsy io hoy izy jereo ry mivavy kely namidy etsy ry jereo fa tsara fanany endriny jereo io endrika feno famorana eo amin'ny tavany io fijery malefaka io tsy misy fahasiahana eo masony hoy izy tena ho reno an'ny zanany io ary ho an'ny tanànany de hitoto zany hatrany ny tanànany ary hoy izy ho reny avokoa izy rehetrareo raha vitan'izy ireo nampiaraka ny mivavy eo amin'ny omby latsara hitanareo mba hiteran'izy ireo fa ry fijery masika eo amin'ny endriny ry dia moka ny dian'omby mahiatrany raha misy olona hividy omby hoy aho eny tompoko misaotra anao zay zavatra zay koa no ampiarina eo amin'ny vehivavy maka ny reny mandoko taresy manao maso masiky reny ianareo tovy amin'ny biby ny endriny zay manova ny endriny tsy tovy amin'ny olombelona tsy avita soa mihitsy io hiazakazaka eny foana io nefa ny kristianisma dia tsy ny fahatsarany endrika ivelany fa ao anaty zany tia fihavanana mora hiravaka amin'ny fanahy malemy sy miadana zay soa indrindra eo mason'ny tompo zay no tokony ho tadiavintsika eo amin'ireo vehivavy sy eo amin'ireo lehilahy na izy io na izy ankehitriny ry ranada Branham fanontaniana ny vehivavy kristianina ve tokony
anao firavaka tsotra toy ireo rojo na perle. Koa ry anabavy, fantatro fa misy lanjany aminao izy ty, ary misy lanjany amiko tokoa ny fametranao fitokisana amiko mba hanambara aminao ny fahamarinana. Eny tsaro fa hoy ny Baiboly, rehefa miravaka ianareo, aoka ny firavaka reo tsy ho vatosoa sarobidy na perle sy ireo karazana firavaka vatosoa, fa aoka ianareo iravaka amin'ny fanahy malemy sy miadana ary mora, izay vao nambarako teo, izay soa indrindra io mason'ny tompo. Eny, tsy milaza akory aho amin'izany ry anabavy hoe raha nanana paingotra miaingo ianareo, eny, za ihany zao fa tsy ny tompo. Raha misy paingotra miaingo tianao atao, na nisy rojo kely nomeny ny vadinao anao, na angambany ka zavatra toy izany no ataonao, eny, hoa, ataoko fa tsisy maratsy azy. Eny, zaho ihany zany, ankehitriny tsarovy, ataoko mazava tsara, hevitra manokana io. Nefa ataoko fa miankina amin'ny fomba fahitanao azy ihany, dia ny fomba fanaovanao an'io. Hitanareo, miankina amin'ny antony manosika anareo. Rehefa hitanareo fa misy fetraika any eo amin'ny fihetsikareo zany, dia aza manao an'io. Nefa ataoko fa raha ny peratra mariazinareo nataonareo, eny, fantatro fa ianareo nazerianina, fa iny dia tsy nataonareo batisa mihitsy ny vehivavy raha nanao peratra mariazy. Hitanareo, tsy noko hoe tsy maintsy zay nanao peratra mariazy ny taon'ny Baiboly, fa karazana aba fotsiny antsoina izy ireo an'io, nanodidina ny lohany, nisy draky masivy teo amin'izany ka ny mba hanehoana fa nanambady izy ireo. Eny, ataoko fa tsy mampanino zany. Raha te hitafy ny vehivavy ka maneho ny tenany amin'ny famotinana sy madio toy ny tena vehivavy, eny, ataoko fa tsy misy ambara amin'izany. Hoa, saingy rehefa anao ny zavatra io ianareo ka lasa misy freriana kely, dia diso ianareo miankina amin'ny fihetsikareo. Tsaronareo vehivavy efa voatsela teto nisy an'ilay nantsony izy ireo hoe zipo mahatafotohina, ataoko fa niveriny indray zany na niaratsika koa aza fa lasa manafitohiny zany ankehitriny fa tsy hoe mahatafotohiny, fa nisy lanonana fanaon'izy ireo voatsela teo ny zazavavy ireo vehivavy tanora. Eny, mazava ho azy fa anao an'io koa ny antitra satria teo tanora izy rehetra, tsy anareo anabavy ny tiako lazainy, ny vehivavy zao toy izao no lazaiko, fa tapahan'izy ireo hiakatra ny zipony eo amin'ny 30 cm isaka ny manapaka, aveo misy atin'akanjo feno haingo sy mateza ataony, koa rehefa mandingana izy ireo dia miseho io atin'akanjo misy dentelle io, misy ramborambony na zay ataony amin'izany, zay ainareo tsara. Nisy zazavavy tonga teo amiko, zanaka vaviny Dunker io, izay vao nandray ny fanahy masina, mpikambana atao amin'ny Assemblée de Dieu izy, tany Fort Wayne zany andiana, tany ano ny vady, ary tonga teo amiko izy, vehivavy lehibe mahafinaritra. Dia hoy izy, ranada Braham te hametra mpanontanina aminao aho. Hoy aho, eny ary ranabavy, inona zany? Hoy izy, ataonao ve fa tsy mety ho an'ny zazavavy ny zazavavy kristianina no manao zipo mahatafotohiny? Hoy aho, ranabavy, zany ka zavatra tsy mazava amiko. Inona zany hoe zipo mahatafotohiny? Dia nambarany ahy io. Za, hoy izy, maneho ny zipo anatiny io. Hoy aho, inona no mety ao amin'ny vehivavy iray ka anosika azy aneho ny atina akanjony amin'izay lehilahy? Inona no ifandraisan'ny vehivavy kristianina amin'ny fanaovana zavatra toy izany? Azo eritreretina ve hoe kristianina? Ankehitriny jereo, ny lehilahy tsy dia misy manitona aminy raha ny vatany, ary izy raha zara raha miakanjo dia ho tsisy hoe mahatafotohina amin'izany, tsy miaro lehilahy akory ny tenako, saingy izy ireo fantanareo zany, vehivavy izany mety alaim-panahy amin'ny lehilahy manala ny somiziny na manao sorta na toy izany, karazana vongan'olona be ratsy, manana endrika tsy miraharaha sy mahasosotra, mahatsiravina ny fahitana an'ireny lehilahy eny reny, fa ataoko fa ampandony vehivavy ny mahita zavatra toy izany. Raha toy izy io, nefa indro raha iso ny vehivavy ka ataovy toy izany, tempoly hafa ny misy eo. Azonareo ve? Eny ary, nefa ataoko fa raha ny amin'ny rojo, na eny raha fenonareo firavaka ny tenanareo, ary indra nareo fa mitety varotra feno ajejona ka toy ny misy andrebiny tenanareo, dia ataoko fa azafady, tsy zay ny tiako lazana azy, kanefa tsy mety zany. Raha misy zavatra ka hoe sambany ny anoerako ny ka natonga homenatra ny Amerika, dia tany Suisse andra iandro, ary nahita toerana tsara tany zasy rahalahy Argan Bright teo akaiky ny Lausanne, izay nahazoana hena voendy lehibe matsiro, saiky lehibe toy izao, lanja teo 500 grama teo, izay ataoko fa 35 raha ny vola Amerikana. O ny aina toy ny mpanjaka izay teo, nakeo zay isan'andro, fa misotro divay ny olona rehetra any, hainareo tsara, ratsy ny ranony, nefa tsy tiako ny sotra ny divay io, dia nividy tavoahangy-drano kely atao amin'ny
nisy mpivarotra fanafody nanana rano madio ary nitondra an'io tavoangidrano io tamin'izay rehetra nalehako. Ataoko faneritreritra ny olona rehetra hoe tianao dogabarotra io zalahy io koa tety antanako zany nakeo amin'ny toeran'io ary zay izay nivarotra nyreny hena voendy reny. Fandray andro nisy Amerika tonga tamin'ny fiara saiky nanao Chevy modely 20 nisy alika kely teo ampifony de nety niditra tao zany ary teo aminy feno reo vehivavy roa reo de feno firavaka vatosoa karazan-javatra lava sy lehibe reo kavina zay miantona lava be nandoko tare ary samy 50 taona izy roa reo antitra tahaka ihany nefa hita fa teo 10 izy reo. Inona nefa no izany atao niezaka izy reo ny andeha amin'izao lalam-piainana zao amin'ny fijerena ny fitaratra retroviseur mijery any aoriana tamin'izay na izy azy. Nefa ny kristianina tsy manao an'izany. Ny kristianina tsy miezaka nitovy tamin'izay na izy azy tsy mijery an'izay misy azy izy nitoerana lehany nijereny. Hitanareo aza manisy lanjany ary an'izay na izy anareo teo efa niainanareo zany ka vita tsy verina amin'io mihitsy anareo any amin'ny lasy zany ary nizaniza mandeha amin'izao lalam-piainana zao nefa mijery amin'ny fitaratra retroviseur de hidona. Ary toy zany koa ianareo amin'izao lalana kristianina zao aza mijery amin'izay na izy anareo jereo zay izy anareo o Paoly manadino an'ireo zavatra anao rina niezaka hanatratra ny mariky ny fiantsona any ambony. Eny nefa namenatra ny teny zany netin'izy ireo tao io alika kely maimby io ary napetra ny teo amin'ny latabatra. Eny ampandony izanizy zany de nisangisangy tamin'io alika teo izy nakarany teo tamin'ny tanany zany nefa itanana maloto io ihany aveo no hinanany. Ary tonga teo le mpiasa nisy zavatra nalatsa ny mpampianatra Guggenbel niaraka tamiko ny omezy ary natody ny lohany oya inona ozy laza le mpiasa hoe soro io oreo tsy Amerikanina io avelao izy. Amin'ny fiteny hafa zay ihany ny tsara mba fantany. Hitanareo fony atany Saint-Ange tao Roma eny eritrereto zany tany Vatican tao Roma Italia nisy solaitra nataon'izy ireo tao Saint-Ange ho anareo vehivavy Amerikanina alohan'ny idiranareo ato amin'ity fasany ity dia miakanjo azafady mba najana ny maty ny fiangonana katolika. Hitanareo fanontaniana rahalahy Branham aiza no isy ny ampakarina rehefa hipoaka ny tany ka irehitra hoe eo amin'ny toerana toy ny zanak'Israely tao Gosena va zany rehefa ilatsaky reo loza hoe tantany ve ny ampakarina rehefa hitrangy zany raha izay aiza io ka ho eo amin'ny toerana iray ve no isy ny ampakarina amin'ny fotoana isin'ny fampakarana. Ny ampakarina rehefa hipoaka ny tany amin'ny fotoan'ny fampakarana dia isy ny fifoazan'ireo maty ka hiangona amin'ireo zay velona mba miaraka amin'ireo zay velona mba isin'ny fampakarana. Eny nefa ny ampakarina eny hitanareo ny anankiray amin'izany de ny fampakarana ty aloha be aty ny alohan'ny milenium ary rehefa mirehitra ny tany aty aorina ny milenium aty zany aveo de isy ny fitsarana eo amin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Hitanareo reo olomasina de toby eto ambonin'ny tany rehefa ho tonga Satana ka iodidina ny tanàna sarobidi io ary andatsaka hafa avy any an-danitra Andriamanitra zay andevona azy ireo. Eny ary eny soratra masina zany zao koa rahalahy Branham inoko fa ny vehivavy dia tokony anaiky ny vadiny nefa raha manambady mpanota lay vehivavy kristianina zay tsy misy na dia ny fivorinao iray aza tonga na de ny iray amin'ny fivorinao azy no sady tsy ka tiany anao an'ireo zavatra eo raha matoa anapaka ny volony anao sorta ary andeha any amin'ireny toerana tsy mahamendriky reny tokony anaiky an'io lehilahy io amin'izay lafiny zay ve io vehivavy io mba azavao tsara re zany fa fanontaniana mipetraka matetika io tsy aranabavy tsy ilainao ny anaiky olona toy zany tsia sanatria fa noho ity antony ity dia afoinao ny rehetra mba hifikiranao amin'Andriamanitra. Ankehitriny zao zany raha tianao ka tian'io lehilahy io ny velona miaraka aminao ary ianao hijanona ho kristianina fa raha ampanao anao sorta izy anapaka ny volonao ka anao an'ireny zavatra hafa rehetra reny any amin'ny toerana tsy mahamendrika dia katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy misy famatoranao amin'ny olona toy zany fa raha mbola hoy ny Baiboly raha mbola tindra vehivavy ary tindra lehilahy niaraka hipetraka
tsaronareo ve zany de aoko izy ireo fa eto izy reto tsy nisoratako ny soratra masina satria nalaiko teto fotsiny hitanareo vao minitra vitsy zay maka anankiray eto nefa teo amizay tsy nananako fotoanany nefa nylasy paoly fa raha mbola izy ireo ny amy lehilahy tsy mino manambady tsy mino na mino sisisa aoka lay vehivavy mino toetra eo amilay vadiny mino raha mbola tsy mifanohitra amin'Andriamanitra ihany zany eo raha sitra ny velona iaraka aminy mandehana ihany ry malala raha tianao ny akana am-piangonana tsy manino zany fa zaho tsy hoany tsy mino amin'io ah tsy misy idirako amin'io misy fa ianao mandehana tsy manino zany fa raha manao izy hoe tsy mahazo manao anio ianao de zavatra hafa ny misy eo tsy mifamaritra am'izany ianareo ataovy ankila ny zavatra rehetra ao an'Andriamanitra ry lala Branham mety ve andeha jerena ho an'ny olona izay misarabady ary velona io vadin'io nefa nanabady indray izy talohany natongavany tamin'ny afatra ny toroteny fa ao amin'ny Timoty 1:3 raha tianareo raisina tsoratra sy Titosy 2:1 no raisiko atsoratra zany tiako vakinareo zany eo amin'ity fanontaniana ity hitanareo raha misy lehilahy maniry ny asany veka nampitory-teny zavatra toy zany ao amin'ny fiangonana de ilainy manana vady tokana marina zany ny mpitory-teny eny zay ny Timoty 1:3 ary ny Titosy 2:1 eny Titosy 2:9 eny ary ankehitriny mario fa milaza ny baiboly hoe zay lehilahy mpitory-teny ao an-tranon'Andriamanitra dia anana vady tokana eny raha nadà Branham malala teo amin'ny 10 taona teo zay no ny fanenan'Andriamanitra tamiko ka nanasitra anahy ny amin'ny fanomezam-pahasoavany fitiavana na nanambarany amin'ny fanomezam-pahasoavany fitiavana ary zay ihany no vavako dia ny mba ny iverenako eo andray an'izany ve alohan'ny afatesako moa ve ka andreny teny ny vadiko ary inona ny tokony ataoko mihoatra ny fanontaniana ray zany eny hoy izy eny ny amnisty na hoy izy ny vadiko koa ataoko fa vehivavy no nolazany zao eny very teo amin'ny fitiavana voalohany hitanareo lasa nangatsika izy raha teo amin'ny fanahy eny ranabavy angamba satria no ianao mbola maketo ampiangonana ka manao zay mahitsy de tsy ny famonjenao ny very fa very ny fifalian'ny famonjena nanananao nitaraina tamin'ny tompo Davidy indray mandeha tompo ampidio amiko ny fifalian'ny famonjena mbola kristianina ianao nefa ny tokony ataonao ranabavy dia ny mahafony zavatra rehetra zay mety ho fantatrao ka hikatsaka n'Andriamanitra de mivavah move ka andreny teny ny vadiko ary inona ny tokony atao toy ny lazaiko tamin'ny maraina aoka ho masira fotsiny ianareo no fanasiny tany hijery ny fitondran-tena mendrika entinao ny vadinao ary lay vady tsy mino dia ho masina eo amin'ny tompo no lay vehivavy mino ka tsao fotsiny ny tompo manetre tena trany ary mivavaha amin'ny fotoana rehetra ome federan'Andriamanitra ary manana fahatsara-panahy eo amin'ny vadinao raha mbola tiany ihany ny aina miaraka aminao amin'izay fomba izay ho an'ny fivoriana alahady raha misy vehivavy manao ny tsy mety amina ankehitriny andraso aloha tsaratsara aloha ny amakiko manokana azy ity hitanareo mamaky an'ilay fanontaniana mora la Branham eny ary azo ambara raha misy vehivavy manao ny tsy mety amina lehilahy efa manambady mibebaka izy ary manitsy an'io amin'ny vadiny raha araka ny soratra masina ilainy ve ny makeo amin'ilay vehivavy vadin'ilay lehilahy etona na dia tsy malala ninninina amin'io aza io vadiny io sa adidin'ilay lehilahy no miteny amin'ny aloha sa ilainy ve ny ho voadona mafy ny amin'io atraiza no azo ale eo amin'io fandaminan'io raha toka efa milamina ny raharaha nefa mety isy fisakaizana rava eny ry anabaviko malala zavatra tokana no nataonao ary mety zany tafiditra tamin'io ianao ataoko fa zay na nisy olona fantatrao tafiditra tamin'io nanao zavatra tsy mety fa niaraka tamin'ny vadiny vehivavy hafa ianao
ka nanana fifandraisana be taminy ary efa nataonao zany de teo ianao ny lavy ny ala tamin'ny fahasoavana de nibebaka ianao nefa tsy afaka ibebaka ianao mandrapakanesanao eo amin'io lehilahy io ka nitsy an'izany tsy maintsy miaraka amin'ny vadinao ianao ka makeo amin'io lehilahy io ary zay no efa nataonao ary zay zavatra zay ny tokony ho nataonao soratra masiny zany tokony ho nataonao zany nisy raha matoa tonga teo amiko vao tsy ela avy teto olo sy vilona mihitsy fa vehivavy tanora izy teo miaraka tamin'ny lehilahy ray izy ka teo no fantany fa tsy mety ny nataony ary miala teo amin'ilay tanàna izy de nandeha tany amin'ny tanàna hafa lavitra teo novainy ny anarany niaina teo anivon'olo-kafa izy ary nanaraka azy io lehilahy io ka niteny taminy rehefa tonga tany hoe manana zay ampangana azy izy tereny hijanona ho vadikeliny izy io raha tsy zany de ambaran'ilay izy fanontany izy io de nivady tamina lehilahy kristiana mahafinaritra ary lazainy fa raha tsy manaiky izy de avoaka ny miafina rehetra nampitahorina izy no zany voatery niaina tamin'ireo lehilahy roa reo izy koa tsy mety ny nataony fa tokony ho naseho any hatrany voalohany ny maizy azy de nanananaka izy ary teo 12 taona teo raha zazavavy nefa tsy fantany ny tena rainjanany ankehitriny nitsahatra amin'ny fomba behivavy izy nefa nahatratra azy zany zavatra zany ankehitriny inona no azony atao hoia zavatra tokana ihany hoy izy raha ambarako amin'ny vadiko zany isaraka amiko izy ary za raha mahalala an'io ny zanako vavy amony tena izy hoia raha zononao amponao zany ho any amin'ny elo ianao ankehitriny ataovy zay tianao zavatra tokana ihany no azo atao diovy ny loto nataonao tena mariny zany manana fahatsora-po fantarareo fa matetika rehefa misy ny fahitana rehefa tonga eo ny olona vehivavy sy lehilahy avoaka ny fanahy masina miariary reo zavatra nafenina ka nataon'izy ireo teo amin'ny fiainany ary efa renareo zany no sady efa hitanareo anareo tsara hitanareo ka ambara amin'izy ireo zavatra tsy maintsy ataony ny amin'io ho reo fa efa nalamiko tamin'ny tompo zany nefa didinareo no makeo amin'ny rangana raha mato vadinareo ka miteny aminy marina zany tokony hiaiky an'io nareo ankehitriny io olona io raha izy no meloka tamin'izany de zay no nataony nakeo amin'ny vadiny raha vehivavy eny nandamina ny tenanao ianao raha nabavy satria eo aminao sy nijangajanga ianao nanolona ny vadinao nakeo amin'ny vadinao ianao ary nandamina ny tenanao tamin'ny vadinao aveo nakeo amin'ilay lehilahy ianao sy ny vadinao ka nandamina ny tenanao teo milamina ny aminao raha mbola tia ny vadinao ny iaina miaraka aminao de miankina aminy zany tsy voatery ianao an'izany izy eo nefa raha tia ny iaina miaraka aminao ka amelanao de aoka ianao ho raha matoa mendrika ka tsy meloka ny amin'ny toy zany intsony fa raha tsy mamelanao izy zany de azy ihany afaka nisaraka aminao izy tena mariny zany fa eto lahy lehilahy ny arahanao io eny izy no tsy maintsy makeo amin'ny vadiny ary mitondra ny vadiny miverina makeo aminao efa nataonao ny anjaranao fa azy ndray ankehitriny no anao ny anjarany hitanareo na ilafiny faharoa ity vehivavy ity no nanao an'io zavatra io tamin'ilay lehilahy nalainy ny vadiny raha vehivavy niaiky an'io izy ary efa nakeo amin'ilay lehilahy izy ka niaiky an'io nanitsy an'izany ankehitriny le lehilahy anankiray de lehilahy manambady ihany koa eny izy no tsy maintsy makeo amin'ny vadiny ary mitondra ny vadiny makeo amin'io vadin'olona io de ilamina ny amin'io hitanareo ve tiako ambara vitany amin'io fa akoatran'izany mbola meloko hatrany ianareo ary isy fanamelohana hatrany eo amponareo lalinao tany hoany nisy vehivavy nakeo amiko voatsela nisy toy zany hatramin'ny ady lehibe voalohany ary izy ranada BRAHAM efa nandany amanjato ny dolara maro tamin'ny mpitsabo saina sisisy izy io ary nipetraka teo any sady nijery azy tsara tao amin'ny bro io medano nitondra azy teo nipetraka teo izy ny sady namiana mosaramafy tamin'ny tanany toy zany hoy izy tsapako tahaka ny poko zao tolo zao ary za sy ny sisa toy zany nipetraka teo foana hoia eny misy zavatra mikasika ny misy zavatra ve eo amin'ny fiainanao any hoany tsia mpampianatra sekolalady ah hoia eny ary nipetraka teo kely any ary nijery tsara hoia mahita fiara kely maitso ary misy lehilahy fotsy volo miaraka aminao ary nisy fiaran-dalabisaka eny andona le fiara hoy izy aza lazainy amin'olo zany hoia tany amin'ny tafika ny vadinao tamin'ny fotoana io nanomboka nitomany izy tsy nahatombona azy milaza na amin'izy na amin'izy hitanareo tao amin'ny fahatongavan-tsaina ny lalina tao zany hoy izy efa ely zany no nifonako tamin'Andriamanitra hoy andraso kely aloha tsy tamin'Andriamanitra nanaovanao tsy mety teo manoloana ny voadiny fanambadianao nanaovanao tsy mety tsy maintsy miverina eo amin'ny vadinao ianao aloha ka manitsy an'izany hoy izy isaraka amiko izy hoia efa nialan'Andriamanitra ianao na zany aty zany koa eto izy amin'izy ireo ny tianao isaraka aminao hoia mandehana any aminy fa hoy izy zay no ataony nefa manajara roa hoia fa zay ihany no azoko ambara aminao tsy nisy mpitsapisaina na vita namoaka an'izany tao aminao nefa nambara ny fanahy masina zany za tsy mbola nahitanao teo amin'ny fiainako hoy izy tena marina zany hoy izy fa tsy vitako tsotro zao ny teny aminy hoia fa za faly any niaona taminao nakao amin'ilay efitra anankiray ary niverina tao ndray izy hoy meda te eona aminao ndray izy nakeo ary hoia inona tadiavinao de hoy izy ranada BRAHAM tsy vitako niteny an'izany amin'ny vadiko de hoia ny vadinao de lehilahy mainty volo hoia mananjavatra toy zany ifonana aminao koa izy hoy izy tsy mba nivady kosa hoia tsaratsara ho anao ny miantso azy ary tongava eto hoia fantatrao ve le vehivavy toy zao zay mpanao akanjo mavokely miasa ao amin'ny bro n'orinasa mpanao fiara toy zao hoy izy fantatro
oia tsy ranona ve ny antsony izy ireo azy io oia 2 herinandro lasa izy ireo teo ambany hazo lehibe ray sady nipetraka atao amin'ny fiara Chevrolet kely matimaty nitondra laharana toy zao ary nanao an'izany koa hoy izy tsy mba nivaty kosa oia eny ary andeha atso izy ary tonga veto niala teo izy vetivety taoriny zany indro fa niverina teo izy ireo ora lehilahy marina zany oia hitanareo ankehitriny andeha amboary amin'Andriamanitra fa zay ny voalohany rehefa tonga eo amin'ny alitara ianareo ka mahatsiaro fa misy tokony alamina dia andeha aloha alamino zany ary raha mbola meloka hatrany ilay lafiny anankiray tamin'ny tsy nilazany tamin'ny vadiny efa nandamina ny tenany ity vehivavy anankiray ity ankehitriny miakina aminy sy ny vadiny io fa ilay lehilahy anankiray sy ny vadiny no tsy maintsy tsy mandamina ny amin'io ary tsy vitanareo ny ninonina ataonareo anetsika anareo hatrany zany raha mbola velona ianareo mandra-pandamina anareo an'izany tanteraka fomba tokana ihany no isin'izany mifonany amin'io na dia nedaka ny hoditrareo azy zany ataovy ihany ambarao ny marina dia nataonareo araka ny tokony ho izy zany amen mandre olona maro eo amin'olonapeo amlaza hoe tsy marina zany nefa ndramo kely ndray mandeha dia jereo raha tsy marina eny ary fanontaniana ho an'ny alady marainy mialatsiny fa ankehitriny nefa amin'ny fotoana fandraisana ny faniamasina na ny batisan'ny faniamasina misy mampiavaka zany ve moa ve ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatry ilay olona raha tsy zay hatrany no misy inona no fampisehoana misy eo fa azonareo eritreretina ve hoe misy reny tera-jaza nefa tsy fantany akory ilainy ny tsy mahatsiaro tena mba tsy halalana io toy zany koa ny tsy hahafahanareo mandray ny faniamasina nefa tsy fantatrareo misy zavatra mitranga ao anatinareo hitanareo misy zavatra manova anareo ny rafitra ao aminareo rehetra ny rafitry ny fanahinareo rehetra ny tonga vaovao indray ary tonga olom-baovao amin'ny Kristy ianareo toy ny anoratany baiboly azy olom-baovao ao amin'ny Kristy fantatrareo zany ankehitriny hoy ianareo rahalahy BRAHAM tsy nonao ve fa tokony hiteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona iray mba handraisany faniamasina tsy zay ny porofo fa manana ny faniamasina izy tiako hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avokoa ny mpikambana atao amin'ny fiangonako tiako anao an'izany izy ireo ary raha inoko fa raha mangataka amin'Andriamanitra ianareo dia hanome an'izany ianareo Andriamanitra nefa avelao aho hiteny aminareo mahalala olona maro miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy manana ny faniamasina ary tsy misy mpitory-teny tsy po amin'ny tenany sy amin'ny fiangonany ka tsy teny toy zany eo amin'ny fiangonany azony devoly alay tahaka io o Paoly na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza na dia atolotro fanatitra hodorana aza ny tenako na dia malala ny zava-miafina rehetra amin'ny teny aza na dia omeko ny manitra aza ny fananako rehetra sy reo rehetrareo kanefa tsy manana fitiavana dia mbola tsinitsinina na ananako aza ny finoana mahafindra tendrombohitra sy ny sisy dia mbola tsinitsinina ihany hoy izy aveo tsy isy sombitsombony intsony rehefa tonga ny tanteraka na rehefa nampahafantarina ny tanteraka eny manana fantaniana mikasika an'io aho antanaiko fa ovaraiko zany an'io arivo ny zavantranga rehefa nisokatra ny tompo-kase antanaiko fa nazavako kokoa ny amin'io fantaniana io zany fantaniana ranadà BRAHAM inona ny tokony ataonay nisy zavatra nandrombaka izay tsy haiko ialana tamin'ny fararano teo nanofy aho fa very teo amin'ny fasika fotsy ny amaizina ny andro tsy hitako ny lala kombako tsy niala tamiko nofy io hatramin'ny fararano teo ankehitriny toy ny olona mitsapatsapa ao amin'ny aizina ny tenako ny zanako lahy Ervina sy ny vadiny koa dia tao amin'ilay nofika ankehitriny ao amin'ny aizina ihany koa izy ireo tapidalakale zahay tapidalakale zahay inoko fa aneo anao Andriamanitra ny am'izay ao amponay ankehitriny madama eny raha diso zahay na ao anatin'ny fahotana ambarao anay tianay ny ahitsy tsy fantatro ty raha matoty nefa to matsapa aho raha eto ianao raha matoa hoe zao no olanao namela zavatra nitranga teo aminao ianao zay nahatonga anao kizitina satria no ianao eo mifasika fotsy maneho fahadiovana sy fahamarinana zany nefa mamela ny satana mandrebireby anao fotsiny ianao nofinao no nanapirofo fa tsy misy zavatra tsy ara-dalàna kizitina fotsiny ianao
ka noho ny fanaovanao sy ny fieritreretanao zany dia ataonao zay makizitina ny fianakavianao rehetra atsaro zany takio ny zonomen'Andriamanitra anareo manapirofo ny nofinao raha ny fandikana azy fa eo amin'ny fasika fotsy ianao mety tsara ny rehetra fa ianao io ny tenanao ny kizitina avelao anesy anankiray ao amin'ny fianakaviana kizitina fa hifindra amin'ny sasany zany dia ho amin'ny hafa ary tampotampoka eo dia isy disadisa tsy misy farany eo aminareo ary raha misy anankiray ao amin'ny fianakaviana zay nisy nampisafoka azy dia mampisafoka ny hafa zany mahazo ny hafa ary tsy ela dia ny fianakaviana rehetra no misafoka satana zany koa raha misy anankiray amin'ny fianakaviana mifaly dia aoka ny hafa rehetra hifaly miaraka amin'izany koa aoka hiezaka anao toy zany ny fianakaviana rehetra miezah ianareo zaza rehetra ao ny anampy ny dadanareo ny reninareo ny reny ianareo dada miezah manampy ny zanakareo aza velakeo aminareo ifana maizina sy tsy meny io kristianina ianareo nateraka ny fanan'Andriamanitra ianareo ianareo ny fanasiny tany nomen'Andriamanitra zo ianareo ary hoy ny baiboly raha misy dera raha misy atsara-panahy dia hevero zany aza ny zavatra ratsy no heverina koa ranabavy ataoko fa zay ny olanao ranabavy malala afaka hijanona maritra eo anefa raha ny fampanentenana ataoko 20 minitra monja fa tiako ny andray maro indrindra arak'izay raha tsy zay no izy dia avereny eto ampilipitra zany fa horaisiko indray misy milaza hoe rahalahy Branham lay zanak'olona no heveriko hoe lay andriafo no lay zanak'olona diso efitra ve fa fantaniana tsara zany tena tsara nefa tsy izah lay zanak'olona saingy zanak'olona misy fahasamihafana be zany Jesosy Kristy lay zanak'olona lay zanak'Andriamanitra lay zanak'olona lay zanak' Davida eny ny antony nametrahana ny fantaniana io tamin'ity olona ty angamba na voalaza taminy dia satria heverin'ny olona ho toy ny pahita aho fa izaho tsy mbola manana fantaniana eto zay manakena mafy any amin'io hitanareo nefa ao ianareo rehefa maky an'ireo fantaniana ireo a dia hitanareo ny antony namaliko azy ireo toy izao mandrapahatonga ho tena voatarika ny anao zavatra hitanareo eo a vao ilaza an'izay tsy maintsy olazaiko nefa mbola tsy tonga io ory io koa tsy zaho lay zanak'olona voaositra tsy milaza tena ho mpaminany aho matetika no nilaza zany nefa tsy tonga saina kory aho hoe nilazan'io reko eo amin'ny olona-peo zany nefa milazany zany andraindray satria raha tianareo rasy na midika zany ny mpaminany amin'ny dikany anglisy dia manana ny heviny hoe mpitoroteny mahalala zany rehetra jereo ny dictionnaire hitanareo ny mpaminany dia mpitoroteny raha eo amin'ny dictionnaire anglisy fa raha ny eo amin'ny hebreo na ny grika ny mpaminany dia pahita olona izay mahita zavatra mialoha ka manambara zavatra mialoha saingy eo amin'ny fandika-teny anglisy ny mpaminany dia pahita ko dia tsy te hiantso ny tenako afa tsy hoe rahalahinareo rahalahinareo ary ho anareo dia hevero rahalahy bilina ny tenako na rahalahy Branham na zay tianareo anaovana azy milaminy zany fa izay rehetra fa izay inonareo azono anareo rery zany hitanareo areto inona lay fanontaniana anankiray lasa tafiditra amin'izy reto loatra ka diniko ny misy an'io ny anankiray tamin'izany dia hoe move ka zaho lay zanak'olona ary indro ataoko fa tiana izy lay zanak'olona na move lay andriafo lay zanak'olona tsia lay andriafo dia lay ositra lay andriafo eny mety somary lasalandalina kely zany afa-tsy eo aminareo teolojiana sasany ny mpampianatra velona ny rahalahy eto angamba ary sasany amin'ny reto mpitoroteny eto reto avy any Arkansas ary ny ireo sakaizako tsara manodidina eto mety alala izy ireo koa io andriafo io dia ny logos zay nivoaka avy tao amin'Andriamanitra lay logos zay ranomarina dia nitoetra ny fahafenon'Andriamanitra rehefa tonga Andriamanitra tao amin'ny endrika zay afaka nahitana azy fa io no ositra lay fanahy lehibe zay nivoaka teo ny anyetra zany nidina Andriamanitra lay ray lay logos teo amboniny Israely zay masina izy teo ka tsy nahazaka fahotana nilaina nisiny raha fanatitra tao edeny aveo io logos io no tonga nofo ka nonona tamintsika ary teo amin'izay nonenan'io logos io tao amin'ny vatan'olombelona teo lay fanatitra rehefa natao araka ny endrika Andriamanitra ny olona aveo nidina Andriamanitra tao amin'ny endrika olona mba hanavitra ny olona izay no nitondra ny olona sy Andriamanitra hikambana ny famihana ny lanitra sy ny tany ary ny fanoroka
Andriamanitra sy ny olona no nifanoroka tamaray sy ny mahazanaka rehefa tonga nofony logos ka nonona tamintsika ho Jesosy avy tamin'Andriamanitra aho ary akany amin'Andriamanitra. Tsy marina ve taoriany nahafatesany ny nandevenana azy ny nitsanganany ary ny niakarany rehefa nakarina ilay vatana mba hipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Eny tsy milaza akory aho hoe manana tananakavanan'Andriamanitra fa na Andriamanitra fa ny tananakavanana dia midika hoe eo amin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra fa tao amin'io anaran'io no niantsona ny rehetra tao an-danitra arak'izany no sady manaiky an'izany. Ny rehetra eto tany dia nantsona arak'izany no sady manaiky an'izany. Anarana ambony ny anarana rehetra Jesosy Kristy. Ankehitriny io logos tao amin'io dia ny fanan'Andriamanitra lay ositra amin'ny alalan'ilay fahasoavana manamasina avy amin'ny raha no mitondra zanaka maro ho an'Andriamanitra izay voaositra io logos raha io ihany. Eny tamin'ny andro Pentekosta dia nidiny zany io andriafo io ka nizarazara toy izany ary nisy lela maro mitarehan'afo nipetraka teo amin'ny tsirairay taminy. Tsy hoe ny lelan'izy ireo akory fa lelafo maro mitarehan'afo no nipetraka teo amin'ny tsirairay taminy dia ilay andiany voafidy sy navahana voatondro tamin'ny alalan'io andriafo io ka naneo fa nampizarazara ny tena ny Andriamanitra ho ao amin'ny olona. Azonareo ve zany? Andriamanitra lay logos no nampizarazara ny tenany ho ao amin'ireo olona. Andriamanitra tsy ao amin'ny olona iray fa ao amin'ny fiangonany maneran-tany izy. Izay no antony nanaova Jesosy hoe ny asa ataoko nataonareo koa maro. Eny fantatro fa ny King James manao hoe lehibe kokoa fa ny dikateny mariny eto dia hoe maro kokoa no ataonareo. Andriamanitra dia voafony sy ny fitina tao amin'ny lehilahy iray Jesosy Kristy fa ankehitriny izy dia voafony sy voafina ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona rehetra maneran-tany. Amin'izao fotoana izao mandritra ny aran'Andriamanitra amintsika eto ka iresahany ao am-potsika any Afrika izy, any Azia izy, any Europe izy, any Angletera izy. Naiza misy mpiny miara-miago dia eo nivon'izy ireo izy. Koa taoriany nahafatesany nandevenana azy sy ny niakarany ary ny fiaviany fany masina. Paul teny amin'ny lalany ho izay Saul teo akany Damaskosy nanipy azy teny amin'ny tany ny andriafo lay logos ary io jiosy io dia tsy antso an'io andriafo io mihitsy hoe tompo raha tsy efa fantany fa lay logos na raha ny vahoaka tany anefitra ihany zany. Hitanareo eny tsy io akory lay zanak'olona io lay logos teo. Ankehitriny ampanetretena no ilazantsika an'izao ary ampitiavana sy ampanajana. Hitanareo fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary koa amin'ny andro farany toy ny tamin'ny talohan'ny andron'ny Lota na tamin'ny andron'ny Lota tao Sodoma dia ho toy izany amin'ny andro izay anambaran'ilay zanak'olona ny tenany indray, manambara ny tenany. Eny amin'izao andro faran'izao lay logos teo ambonin'ny Jesosy fa izy dia avy tamin'izany ka niverina ho andriafo indray ary nidina eto an-tany mba ho sakila zavatra eto nefa mitandrina nonorona-peo. Tsino an'izany izy ireo na dia ambara aminy azy tsy hanova zavatra zany izy ireo. Tsino an'izany ny olona nefa tsy dirako zany kanefa nidina izy mba tahaka ny hoe fanadiadina ho amin'ny fitsarana no efa misy. Ary ankehitriny io andriafo lehibe izay voatondro tanteraka na tamin'ireo fankatsary sientifika azy hoe eto an-tany zany amin'izao andro zao. Misy ny sariny miantony etsy inoko fa mbola eo zany sa tsy zany eo ve zany voaprofo ara-tsientifika dia namahy indrindra eo amintsika George Gillespie lehibe ny FBI kasika ny dia-mpanondro sy ny antota-taratasy nanao hoe niantso an'io psikolojia terako ny pastora Branham nefa hoy izy namely teo amin'ny fankatsary ny hazavana napetraka teo amin'ireo tara-pazavana ultravelo zany ka nadiadiko teto nandritra ny efatra na 5 andro fa namely ny fankatsary ny hazavana nefa tsy handray psikolojia ty fankatsary ty. Koa efa voatondro zany jereo aveo reo asa ataony zany eto anivontsika zany manaprofo fa lay Jesosy ny velona tao Palestina tamin'izany ihany lay fanahy teo amin'ny ihany no niakatra nanivatsiva vatana iray mandra-piveriny zany lo mpitarika indray ka ho avy tsy hoely izy mba hitaka an'ilay vatana. Amen. Lay lo no tonga eo amin'ilay vatana. Azonareo ve zany fa izany dia ho lay zanak'Andriamanitra lay zanak'olona lay zanak' Davida lay zano izy lay Rozy any Sarona lay Lilia eny Andohasa lay kitany maraina.
za tsy izy mpanompony aho, ary lay andriafo dia tsy izy io lay endrika fanahy. Hitanareo zay teo am'ilay zanak'olona no sady tonga ankehitriny mba anositra an'ireo zanak'olona mba amerina indray ny asa fanompona itovy tanteraka tamin'izay voalazany fa isy, mba atonga ny loha sy ny vatana sisa ikambana ho iray, mitovy ihany amin'ny tony piramida naoriny Enoka. Ary hitantsika tao amin'ny piramida io fa tsy mbola napetraka izy ireo eo mihitsy lay vato tendrony, nahoana mbola ho avy lay vato tendrony. Ireo dingana fito ao amin'ny piramida idirantsika zany ray androany fa totiako fotsiny ny aneo aminareo ny fanarahany zany tanteraka amin'ny soratra masina. Ary eto raha tsikaritra reo ny vola ray dolara amerikanina eny aminareo, io vato tendrony lehibe io misy maso voalaza hoe lay tombo-kase lehibe ho tonga zany. Ary maro fa reo vato reo misy olona veto efa tany amin'ireo piramida any Egypta. Eny raha tsikaritra reo indro misy tanana maro nitsangana etsy aoriana, eny ary napetraka tamin'ny fomba tanteraka tokoa reo vato reo. Fa ny tampony toy ny misy toerana itsofoany zavatra eo amin'ny tampony io, ka rehefa tonga io vato io dia ho tahaka ny diamondra lehibe zay hiditra hifanitsy tsara ao ka hifanaraka amin'io. Ankehitriny io vato io dia tsy hifanitsy eo amin'ilay fanorenana ambany indrindra, na koa hifanaraka amin'ilay fanorenana faharoa na ilay fanorenana fahatelo. Hifanaraka amin'ny fanorenana eny an-tampony ihany zany raha indro ny rafitra rehetra fa natao hifanitsy amin'ilay vato. Ary tsy afaka ho tonga Jesosy mandra-pisiny ny fiangonana iray dia ny vatan'ireo mino sy ilay asa fanompona teo amin'ny fahiny, ka tsy maintsy hitovy tamin'izay nisy tamin'izany mba avy eo izay no miteraka. Tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbi eo koa sika ho Paoly Hebreo 1:10. Tsy afaka ho tanteraka ireo raha tsy eo sika. Tsy maintsy eo amin'izy ireo io asa fanompona io mba hanangana ny Luterana, reo Wesley sy ireo rehetra nanerana ny taona nisy azy avy. Rehefa tonga zany, rehefa io ampahany zay niangona ny voromahery io, eo amin'izay misy ny fato ny angona ny voromahery, zay le fanontaniana. Tena tanteraka zany. Antenaiko fanamaliny fanontania zany. Rahalahy Branham azo ny satana atao ve ny mampiasa ny fanomezam-pasavana amin'ny tena fiteny tsy fantatra na maminany eo amin'ny olona manana ny fanahy masina. Fanontaniana tsara io saty zany. Eny tompoko, raha tsy maintsy arahana maso akaiky tsara zany. Raha tsikaritra reo ny Kortianina voalohany 4:20 ho anareo tia noratra an'io, hitanareo tsy naroratra ny anarana le olona voalaza fotsiny hoe Andriamanitra hitanao. Hitanareo ny Kortianina voalohany 4:20 no ahitantsika fanomezam-pahasoavana rehetra ao amin'ny fiangonana dia tokony ho tsaraina aloha. Hitanareo tsy maintsy mitandrina ianareo satria misokosoko ao ny fanahy ratsy, satria tsarovy ny ranonorana dia milatsaka ny marina sy ny tsy marina. Le orana ny rahina anamasaka ny vary ihany no manamasaka ny ahidratsy, rano ray ihany. Firy malalo zany? Eny tokony hanazava ny taranaka menarana aminareo ary zany. Ny fomba ny aviny io zazalahy io miezaka ny andray an'io a mialohan'ny ataperan'ny fotoana ananako, nefa tsy hitako eto zany koa ny nisiny io zazalahy io ny amin'ny taranaka menarana. Hitanareo manana lalàna Andriamanitra. Ankehitriny ny amin'io mila mitandrina ianareo ny amin'io lalàn'ny fananan'io satria misokosoko ao Satana. Ary Paoly rehefa nisy zavatra voambara tamin'ny olona iray, nilainy zany mandalo eo amin'ny mpitsara roa na telo farafakely mialohan'ny hafahany olona zany eo amin'ny fiangonana. Koa eto ihany koa mety hamoahako an'izao, hitako ny ataoko fa tsy eto ny rahalahy fa nisy nanibaziba ny olona niala teto amin'ny tabernakla ka nandeha ho any amin'ny fiangonan'ny rahalahy Junior Jackson. Lazaina fa nakeo amin'ireo vorona maty izy ireo. Tsy menatra ve nareo no manao fanamariana toy zany? Na izy ianareo na izy raha zanako amin'ny Kristy eto ianareo, menatra ny aminareo ah. Aza manao zavatra toy zany. Rahalahiko Junior Jackson, rahalahiko Don Riddell. Fa zao no tonga an'io satria rehefa nametraka ny fiangonana eto araka ny lamina dia niverina ny tena mba ahitana raha vitako ny anao izay isehony rehefa nomezam-pahasoavana. Nefa nanalafitra zany ny atsasany taminy satria rehefa hanomboka hiteny ny tena na hitory na hanao zavatra dia lasa tonga teo amin'ny toerana mihitsy hoe isaky ny mitory ny tena dia misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, misy olona mandika, misy olona manome ny fandikana nefa tsy nitranga akory ny atsasany.
eny inokony amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra inokony amin'ny fantikana saingy tsy maintsy tena mivantana ho an'ny fiangonana zany fa tsy hoe ho avy tsy hoe lantompo na toy zany zay mety tsara kanefa aza mba manao teny maro foana ho Jesosy tahaka ny ataon'ny jetilisa tsy maintsy zavatra toy zao andeha mbarao amin'ny rahalaranona fa nisy zavatra toy zao nataony ka tsy maintsy eny andeha mbarao amin'ny rahalaranabavy fa nono nanao zavatra toy zao izy ndray andro eny dia nitikainy ireo lalàna ny vadiny ny voadiny teo amin'ny vadiny raha tsy ahitsiny zany dia nalaza ny fany masina eo ianareo dia manana ny zaolona zay tompo koa abora io fahotany io zany dia rehefa fiangonana toy zay nisy fonina keo na ny asafira no ananatsika eo sika vao manana fiangonana miorona mafy ho ianareo raha BRAHAM misy olona nambarako azy zany ho izy fa ankasarotonao loatra ny toerana misy anay oya tsy toerana sarotra ve no misy ahy ty ambony aty raha eo anatrehan'ireo olona tsy mbola hitako teo amin'ny fiainako nefa misy matoky an'ilay Andriamanitra naniraka ianao anio ary tsy mbola nisy taona zany ka diso ary tsy ho diso mihitsy raha mbola Andriamanitra ihany io marina zany tsy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny sisa toy zany inoko fa reo fiteny reo ary ny olona manana an'ireny fanomezam-pahasoavany reny raha tena kristianina marina izy ireo ka linany amin'izany dia morony tenany izy ireo satria ka anome ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny fantikana ka hijery zay ahafahany mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra manana ny asa fanompony manokana izy ireo nefa tsy han'ny eto anivon'ny fivoriana zay todiana amin'ireo mpanota sy ny sisa hoy ny baiboly ilaza izy ireo hoe tsy manam-pahalalana ianareo matetika lasa tsy misy fanajana izy ireo ny amin'io sy ny sisa tsy ny andiany eto akory nefa navelako nataony kely ihany zany hoy aromasy io fa hoy tamin'ireo lalahy misy vavolombelona malalan'izany eto hoy avelao ihany aty aoriana kely ho hitatsika raha avy amin'Andriamanitra zany na tsy raha tsy afaka zaka famaizana io dia zazasara zay mihitsy mivoalaza amin'ny baiboly ary efa tonga ny famaizana inona no nitranga tsy zay ve nambarako anareo atry ny ela hitanareo antaniny pastoreto hoy izy ahoana ny amin'izao sy zao hoy avelao ihany zazakely izy ireo tsy haitsika tsanainy zany fa jereo rehefa tena tonga eo amin'ny fanitsina tanteraka amin'ny teny eny rahalahy Junior Jackson dia nanana zo ny tsy ombon-kevitra amin'izany tiany ny fiangonany ny olona rehetra dia te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa eo amin'ny fivoriana zay ny olana eo amin'ny rahalahy Junior Jackson azy ihany zany kanefa rahalahy Junior Jackson dia mino anti-hafatra tia mitovy ihany amin'ny tahakatsika rehetra ihany isatsika izy ary tsy hoe vorona maty rehefa makany Junior Jackson dia lehilahin'Andriamanitra zay tiako amin'ny foko rehetra ary tsy eto izy zao arivo zao koa dia azoko atao tsara ny teny amin'izany ankalalahana ary Don Ridel ataoko fa tsy eto Don zao arivo zao satria manao fivoriana izy ireo fa raha hitako ny olona rehetra maketo amin'ity tabernakle ity fa mivoaka ka mandehany amin'ny Don Ridel na rahalahy JT Parnell na rahalahy any amin'ny reto rahalahy etoreto zay rahalahintsika eto no sady ponina ao fanjakana dia ho faly indrindra tsy misy toy zany ilaza hoe tompo feno indray zao aoka foany zany ary feno hafa indray ho tiako zany ho tiako ny ahita an'ireo zatovo reo fa zanako izy ireo eny JT na nihafa amin'izy ireo dia tsy voatery nino zay inoko tsy voatery toy zany izy ireo zay nambarako anareo tamin'ny maraina fa na dia mivadiko aho za dia tsy miombon-kevitra na izy tsy miombon-kevitra amiko ahoana raha makeo amin'ny latabatra ka manana tarita pomme junior fa nia tarita cerise ry rahalahy samy mihinana tarita zay eo ny ombonana hevitra saingy ary filazantsara raha ihany no torinay ny fitsipika amin'ny fiangonany fantatrareo moa fa nisy tsy fitovoin-kevitra teo amin'ny petera spoly tsy teo amin'ny fampianarany fa teo amin'ny fomba fitondrahan'ny petera tena nisy tsy fitovoin-kevitra kely teo amin'io nefa tsy nampisaraka azy mihitsy zany pralahy izy ireo eny azo antoka fa isy tsy fitovoin-kevitra eo amintsika tsy hoe tsy fitoviana tsy miombon-kevitra amin'ny assemblée de Dieu tsy miombon-kevitra amin'ireo rafitra eo aminy nefa misy lehilahy assemblée de Dieu maro ny rahalahy mahafinaritra tsy miombon-kevitra amin'ny fampianarana unitaire nefa maro amin'ireo lehilahy reo ny lehilahy mahafinaritra tsy miombon-kevitra amin'ny batista amin'ny presbyteriana sy ireo rafitra eo aminy nefa ao amin'izany misy kristianina marina ao misy fomba sendra nahitako telegrame manito olakandro tsy eto amiko zany misy rahalahy mpitoroteny batista nylaza fa hoe efa elany na nyrino tonga eo amin'ny toerana na akeo amin'ny toerana zay anomezan'ny olona lanjana an'Andriamanitra raha to fa tsy hoe nihafa nomena lanjana ary nisy rahalahy mahafinaritra makato amin'ity fiangonana ty nanao hoe hitondranao eo amin'izany toerana zany naniry fatratra izy eo batista izy io hitanareo fa niparitaka eny rehetra eny izy ireo tsy miombon-kevitra amin'ilay rafitra eo aminy nefa azo antoka fa tiako ny olonao koa aza miteny toy zany eo amin'ny rahalahy ankehitriny eto amin'ity reto fanomezam-pahasoavana reto dia tsy maintsy arahina maso tsy misy fanomezam-pahasoavana ilaina arahina maso zany azo satana lay tahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra jere reto bitel set reto fa akatahaka ny fanasitran'Andriamanitra marikoriko maloto lo teraky ny elo hitanareo eny ary Daniel ve lay lehilahy fa efatra tao anaty laforo afo noho izy mpaminany tamin'io taona io tsia Jesosy no teo
lay lehilahy faefatra dia mitovy tamin'ny zanak'Andriamanitra. Ataoko fa tsy lay mpaminany satria tao andavaky ny liona izy. Saingy tsy noko hoe Daniel no tao amin'ny laforafo. Tsy haiko ny eny mety marina angambany ianareo fa zay fotsiny no hevitra. Rahalahy Branham ao amin'ny Genesis enina ny 9:12 laza Andriamanitra fa nanimba ny lalàny avy ny nofo rehetra. Mitodika eo amin'ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady ve zany. Raha izay move mitodika eo amin'izay zavatra zay ihany Jesosy rehefa nilaza izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy zany amin'ny andro isehon'ny zanak'olona ao amin'ny Matthieu 4:9-7:30. Ry rahalahy Branham, isy zaza ateraka ve mandritra ny milenium arivo taona milenium ny arivo taona anjakan'i Kristy eto an-tany, na isy famantarana ve eto an-tany, isy fahotana ve azafady eto an-tany amin'ny fotoana io, ary isy olona ve eto an-tany zay tena anambatana amin'ny fotoana io. Hiezaka ny andray faingana ny tsiraray am'ireo. Ankehitriny ny Genesis 1:12 laza Andriamanitra fa nofo rehetra dia nanimba kasika ny fanambadiana fisaoram-bady sisy ony baiboly tahaka ny tamin'ny andro Noa fanapakabady izy ary navoaka pakarina sisa toy zany. Isan'ireo famantarana amin'ny andro farany zany anankiray fotsiny amin'ireo famantarana. Fa raha zay ihany nisy teto tany dia tsy azoko antsoina famantarana fotrany amin'ny andro farany zany. Toy tsy afahako miantso ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ho famantarana fotrany amin'ny fananana ny fany masina. Ikeko fa tokony isy fotoana zay atonga ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady hitovy tsotro zao tamin'ny andro Noa. Saingy misy zavatra fa maro miaraka amin'izany. Anankiray fotsiny amin'ireo famantarana io ary ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia isan'ireo famantarana ny amin'ny fany masina fotsiny. Saingy tsy famantarana tsy azo lavina ho fananana ny fany masina. Toy zany koa ireo vehivavy sy lehilahy manambady sy misaraka ary manambady indray. Tsy ho zay ihany ny famantarana. Raha anankiray ihany nisy teo dia tsy afaka hiantso an'io izy aho. Hitanareo mizavatra fa miaraka amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy zay fanomezam-pahasoavana hafa rehetra mba hahatonga an'izany hoe avy amin'ny Andriamanitra. Ankehitriny izy zaza ve ho teraka amin'ny fanjakana ny fotoana milenium. Zay koa ny fanontaniana atao tsaiko efa nambarako anareo indray andro iny. Tsy fantatro to tahaka ny tena hoe mety izy, to tahaka ny tena hoe tsy afaka izy. Ho tsopo tanteraka aminareo arak'izay fahalalako a tsy fantatro zany ankehitriny. Raha misy fotoana anambaran'Andriamanitra an'io dia ho teneniko anareo. Nefa miandrasa ilain'izany no avy amin'ny Andriamanitra. Zanako ianareo tsy hamaly anareo a tsy fantatro na isy eo na tsy haiko ambara. Na isy fahotana ve eto tany mandritra ny fotoana io? Tsia, tsisy fahotana eto tany, voafatro Satana. Ary isy olona ve eto tany zay tena anambatana amin'io fotoana io? Eny tompoko, anana ny vatantsika be voninahitra eto tany mihitsy sika. Inana isotro anao trano ary velona toy ny ataontsika ankehitriny ihany mandritra ny arivo taona. Izany ka izany ny vola tantelo ho an'ny ampakarina sy ny mpapakatra. Ry rahalahy Branham, inona ny tiany Jesosy ambara ao amin'ny Matthieu 12:2-3 eo amin'izay ilazany Jesosy hoe na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka izy na amin'izao fiainana zao na amin'ny fiainana ho avy. Azafady mba azavao amiko io andinin-tsoratra masina io misaotra. Ary eto ny anaran-dra lehilahy mpitory-teny izy ty. Eny ary ry rahalahy, za teolojianina ianao, za tsy, nefa dia zao no tiako ambara hoe hoy Jesosy na iza ny tena hanohitra ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Amin'ny fiteny hafa, raha mpifandraisina amin'ny soratra masina hafa rehetra, ny amin'ny karazanota rehetra dia avela ny olona, fa ny fitenenana ratsy ny fanahy masina dia tsy handray famelana ny olona. Ny fitenenana ratsy ny fanahy masina dia ny fanibazimbana azy, ny mifosa azy, ny manaraby azy. Raha zay anao ataonareo dia eo nareo mihoatra ny faritra mampisaraka ny tsara sy ny ratsy. Eny, raha hitanareo ny fanahy masina, ohatra ahoana raha hidy reto ny fanahy masina ka matatra toy ny efa fanaony, ary ahoana raha fanahy masina marina io nefa tsy nonareo hoe izy zany ka mivoaka eto nareo ary manimbazibazy no mifosany aminy. Tsy raha rahiko izay mety ataonareo, efa vitany aminareo fa tsy azonareo atao io. Zay no tena manam-porofo fa tsy avy amin'Andriamanitra ianareo, satria voan'Andriamanitra no mitoetra ao amin'ny olona ka tsy mahay manoto izy. Ary inona moa ny ota? Ny tsy finoana. Rehefa hita ny teny tonga voaseho dia ino an'io izy? Ary ny any azo ny atao hitanareo fa tokana ihany ny ota, tokana ny ota, firy malalo zany dia ny tsy finoana zany. Marina zany, ny fijakajagana tsy ota, ny fifohana sigara, ny mandangy, ny mianina, tsy zay ny ota. Vokatry ny tsy finoana zany. Ataonareo zany satria tsy pino ianareo. Marina zany. Koa hitanareo fa tokana ihany ny ota dia ny tsy finoana zany. Zay tsy mino dia efa voaheloka, nenina ataony sy ny sisa, efa voaheloka hatramin'ny voalohany izy. Eny ary, ry rahalahy Branham, moa ve tsy mety ho an'ny tanora tsy manambady? Tsy manambady. Tsy voalaza hoe izy ny manapaka ny volony, ataoko fa vehivavy izy ty.
eny eny tsy mety ho an'ny vehivavy rehetra ny manapaka ny volony fa fanontaniana fo zany te atory ve nareo fa anao faingana arak'izay atsika ataosika miezaka mafy any andray an'io taranaka minarany io mivavah ho any zanako lahy fa fangatabavaka neto nalaiky fotsiny izy reto ary nikropaka ka rahalahy Branham azo ny vehivavy atao ve ny miasa eny amin'ny raharaha any ivelany nefa manana vaty salama izy no sady mananjanaka ho an'ny olo-kafa no ametrako an'izao fanontania izao fa tsy haiko ny am'izany tsy haiko ambara nefa zao fotsiny mitsapaka eo amin'io avelao ilaza an'izao inoko fa raha vehivavy ny tenako ka fantatro fahasalama ny vadiko no sady manana asa tsara miasa inoko fa ho fifaliana lehibe ho any hijanona ao an-trano ihany zanako ary anao ny ka ihany zanako sy taiza azy ireo ary ho tiany tompo ary raha manam-potoana ka vita ny sasalamba sy ny sisa tokony ataoko fa ampianatra ny zanako ny amin'ny fomba anompon'ny tompo ankehitriny raha misy troso eo aminareo na misy sezahanao anampiana ny vadinao andoavany zavatra na zavatra tokony atao zay eny ataoko fa tsara raha iezaka ny anampiazy ianao ary nitondrantena tony ramatoa nefa ataoko fa sarotro zany tsy misy lehilahy manana fandiniana tsara ka ndefa ny vadiny eo amin'ny andian'olona eo amin'izay misy andiana lehilahy ratsy sy malosaina sy ny sisa toy zany nefa raha voatery no eo amin'izany raha vehivavy de ataoko fa tokony izy ny vadiny tokony alala fa tena kristiana azy atokisana izy hoe vehivavy mendriky ny atokisana fa eto za raha nilaza hoe tsy tokony asa izy tsy fantatro hitanareo tsy misy soratra masina no anako an'izany mizara ny fiheverako aminareo fotsiny nefa ataoko fa raha te hiasa raha vehivavy te hiasa izy fa eny azo antoka fa tsy akasitrahako ny vehivavy miasany amin'ireny brao zay feno an'ireny lehilahy mpandrarah reny zay manaonao foana amin'ny tantara vazivazy maloto nefa vehivavy tsara sy madio no mipetraka eo ka eo anivon'ireny zavatra maloto tantarain'ireny toeriko zany ataoko fa tokony hivoaka hiala amin'ny karaza zavatra toy zany ianareo fa eto raha vitandra vehivavy ny tahiriny tena toy ny tena ramatoa ka miezaka izy ny anampiny vadiny anao zavatra mba hividianana akanjo any ankizy andianana any an-tsekoly na andoavany zavatra na zavatra toy zany ka tiany miasa mandrapatapitra zany eny tsy hoe nitompo akory satria tsy manana soratra masina mikasika an'io milaza fotsiny hevitra saingy raha tsy zay tsy ekeko raha hoe te hiasa fotsiny izy mba anderianany eny ka anao na azo vola kokola anina mitokodiny eny ary makany ambara na misotro mifoka ary manaonao foana tsy ekeko hoe tokony anao an'izany izy ataoko fa tokony hijanona ao an-trano izy miezaka no tena ramatoa ka ihany tokantrano raha Jesosy ao amin'ny faharoa tsia raha Jesosy raha eo amin'ny fanambadiana faharoa ny teny ka samy efa nisarabady izy roa ny mo ny fibebana mo ny fibebana kampy sa ilaina ny amarana sa ilaina ny amarana ny fanambadiana iraisan'ny teny io mba ho mahitsy raha eo amin'ny fanambadiana faharoa ny teny ka samy efa nisarabady izy roa ataoko fa efa nivaliko zany hitanareo eny efa voavaly zany hoe izy roa de samy za de iriko raha tsiditra amin'ireo zavatra eo tsika ry sakaiza manana sakaiza maro azy zay mipetraka eto eo amin'izao piano zao zay fantatro fa toa mila afaty ahy mihitsy ny milaza an'izany nefa tsy maintsy lazaiko zany hitanareo ao anatin'ny fahasimbana tokoa no misy an'ny zao tontolo zao ny vehivavy kely mampalahelo zay manao fahadisoana ka mivady ampisotro toka ka mirono amin'izany na karazana lehilahy mampalahelo mivady tamina mpivarotena nefa tsy fantany akory de voafaritra io vehivavy io na io lehilahy io izy raha mbola velona zavatra matsiraviny zany zavatra manakajy zany fanambadiana matetika misy zatovim-panota mirono amin'izany ka manao an'ireny zavatra ireny manontany teny izy avy eo ny amin'ny rehetra io zany de inoko fa raha melana zavany fanambadiana sy fisaoram-bady io araka ny tokony ho izy ny tompo de inoko fa hanazavany akamaroana io zany io rehetra io hitatsika nahoana no tsy lafinay ny tranonay misaotra efa fanamariana efa nivavaka sy ny fahadianiny zay ary mba ho lafo zany kanefa tsy misy valiny koa eto reralahy na ranabavy tsy nanoloatra ny anarana izy ireo fa na izy io na izy eny miezaka ianareo nivarotra ny fanananareo ary efa nataonareo zay hoe tianareo amidy zany ary angamba mba hividianana hafa na zay mety tianareo atao tsy fantatro raha manana tanjona marina ianareo ka miezaka ianareo nividy trano raha mananjanaka ianareo na zavatra toy zany ka tianareo ny ananan'izy ireo trano tsara kokoa na toy zany tsy haiko ny amin'ny rehetra io fa izao no lazaiko rehefa miezaka nivarotra an'io ianareo ka nifadianina ary miezaka nivarotra an'io dia ankino amin'ny tompo zany ary adinony amin'io hitanareo satria mety avy amin'ny Andriamanitra zany mety hifindra
any amin'ny toeran-kafa ianareo ary mety ho ratsy zany hitanareo raha kristiana ianareo ka mahatoky ny tompo sady azo antoka fa zay ianareo raha tsy zany dia tsy fadianana sy vavaka hitanareo koa dia anankina anio amin'ny tompo fotsiny atao hoe ankehitriny tompo rehefa hitanao ny fotoana lafosana anio andefa mpividy ianao koa dia nankinina tamin'ny tompo io aza misahana any amin'ny intsony fa mandrosoa inoko fa omby zany somary mandefa angana eto satria manenjika fotoana ry lala Branham tsy mety ho an'ny vehivavy ve ny manolakolana ny volony efa nivaliko zany azo antoka fa tsy manino zany amiko azony olava fotsiny hitanareo za tsy fantatra anareo fa tsy milaza an'izany akory mba hivazivazy aminareo tovavy hitanareo amin'ny fahatsorako zany tety halala ianareo ka manontany ahy matoky ahy ianareo raha tsy zany dia tsy anontany any io ary matoky anareo aranabavy hoe zay zavatra ambarako aminareo inoko fataonareo zany tsy misy soratra masina azo kankinana raha tianareo raha tsy manana volo miolakolana tsara ianareo nefa vehivavy ka tianareo no tsara tare ho an'ny vadinareo na ho an'ilay zatovo namanareo na zavatra toy zany tsy misy zavatra azoko ambara aminareo ny amin'ny fanolakolanana ny volonareo na zay antsonareo azy mandoko volo na zavatra toy zany tsy manana zavatra olazaina ny amin'io miakina aminareo ihany tanareo zany dia aminareo fotsiny angatao amin'ny tompo fotsiny zay tokony atao fa izy no anambara aminareo satria miezaka ny ana zavatra avy amin'ny soratra masina hitanareo azavao azafady ny kortiana voalohany 13 fa niteny tanteraka amin'izao fotoana izao dia efa nampidiana eo amin'ny fiangonana efa tanteraka ary ve reo andinireo eny ataoko fa vao niresaka an'io asatsy zany fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombitsombony intsony hoy Paoly na dia miteny amin'ny fiteny anjely aza ka manao an'ireo zavatra rehetra eto reo fa rehefa tonga ny tanteraka eny moa ve ka misy zavatra tanteraka afa-tsy Andriamanitra tsy tompoko Andriamanitra ve ny tanteraka tamin'ny voalohany ary niteny dia tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra niteny dia mbola Andriamanitra trany hitanareo eny ary rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombitsombony intsony ry lala Branham tsy mety ve ny manapaka volo ka atao brosse ataoko fa lehilahy izy ty antenaiko fa izay fa eny misy vehivavy sasany manao an'io zany mihitsy nandeha bus andray mandeha raha mbola mpiandro fiazana tamin'ny fanjakana nakely aho mipetraka teo ary nisy lehilahy niresadresaka nanao satroka mpanao sodira dia niresaka tamin'ny fotsiny aho dia teo izy ary nifokazigara nisy olo-masona mpanao sodira nampiakariny toy izao tsy lavitra ny Salisbury teto mihitsy zany dia nipetraka teo aho sady niresaka tamin'ny olona eo nisy zavatra nolazainy teo dia iny fa nimeza rehetra nokapoako ny feno hoy aho rangahy zany ka tena mampimesa ahoana dia nipetraka teto zany ary teo eo nisy olona vehivavy nipetraka tetsy ampita ona ary rota ianao ve tsy nanao combinaison izy lavabe sy ranjana natony lehilahy mipetraka ny fokasigara teo sady namoaka setroka tamin'ny orony nataoko lehilahy niresaka izy hoe nalatsa nylay famoahana setilany ary nisy zavatra nataony nisy lohan'olona voadona ary nisy zavatra nietaka ny ala dia nimezi nome ihany koa ary nikapoako mihitsy ny feny no veriko fa lehilahy io tsy hitako izay nanavaka azy tsy hainareo ambara hoe inona io nefa hoy ny baiboly zay vehivavy hitafy fitafindehilahy fa vetavetany zany zay ary nosy tsy ary raha tianao ny anao volo brosy olazaiko anao zao andraso fotsiny mandra-poazonao ny taonako ho azonao zany ko dia tsy manino zany tsy zay ny tena tiako ambara sakaizy hotahina reny fonareo raha inonareo fa manambarany marina aminareo raha Branham ataoko fa tsy nilaza ninonina mikasika ny lehilahy Andriamanitra ny amin'ny volony raha tahiny ka tapahany fotsiny volony raha mamela ny volony olava toy ny vehivavy izy milaza ny baiboly fa enatra ho an'ny lehilahy manao an'izany fa eto ianareo raha mbola misy voly ihany ianareo ka zatovo ary fantatro fa nilaza matetika any amin'io aho hoe ianareo riki manao volo brosse zany rehetra zany sisy toy zany nefa entiko ilazana azy fotsiny io hitanareo za tsy ataoko fa tsy manindry ny amin'ny fanapahany lehilahy ny volony Andriamanitra rehefa tapahany fotsiny zany dia zay satria ny lohany dia Andriamanitra fa ny lohany raha vehivavy dia ny lehilahy no zany tsy maintsy izy fa raha manapaka ny volo izy dia mahafaboninahitra ny lohany koa ny vehivavy mahafaboninahitra dia tokony hosarahana soroahany tsy zany ve koa raha manapaka ny volony raha vehivavy izy io dia ny vadiny dia manana zo mihitsy araka ny baiboly ny androka azy noho ny fitondran-tena ratsy olona mahafaboninahitra fino malala fa marina zany zay ny voalazany baiboly satria mahafaboninahitra ny lohany izy tsy tokony arahana miana ny vehivavy mahafaboninahitra ry lala Branham rehefa niresaka tamin'ireo zanakavavy ny zio ny Isaia na niresaka tamin'ny tiako ambara izy io ataoko fa nytiany ambara dia hoe niresaka ny amin'ny reo zanakavavy ny zio na ny amin'ireo poketra ny volo miolakolana ka raha tokony ho volo voavoatra tsara dia ho borina raha tokony
ampiarina amin'ny ankehitriny ve zany sa tsy miorona intsony ny voalazan'ny baiboly fahiny araka ny voalazan'ny sasany? Miorona trano ny baiboly fahiny ary ny teny rehetra lazain'Andriamanitra dia miorona. Eny tompoko, zao ihany no anotokana nisy teo amin'ny baiboly vaovao manoloana ny baiboly fahiny, voatsindry kokoa zany. Hoy Jesosy, efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajango, ilainareo mihitsy ny manao an'io, fa izaho kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilaza dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Zavatra mafonja tohiny ireo zavatra ireo. Ankehitriny tsy maintsy faranako ry sakaiza, efa somary tara ihany zao. Eny lava loatra ty anankiray ty, andeha jerena raha misy hafa mety voaraiko, andeha jerena. Ranada BRAHAM, ahoana ny tokony ataon'ny vehivavy? Oh la, ny amin'ny volony. Ity indray, arak'izay tiavanareo azy, Timoty voalohany rosivy, hitanareo, aoka ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika, tiakony ibango arak'izay ankasitran'Andriamanitra. Andriamanitra itahanao ranabavy malala. Misaotra anao, Andriamanitra ane itahanao mivavao anay. Dia nisoratany ny anarany Sharon, eny vavikely io. Andriamanitra itahanao, atao fotsiny rehefa lava dia zay, ranabavy malala, tovavikely izy io, Andriamanitra itahanao ry malala, mety tsara. Atao fotoany fanaonao. Aoriny fampakarana ny ampakarina, move isy virjinina dala ho voavonjy sa ho very avokoa izy ireo? Tsia, hitanareo, ifarana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiangonana jetilisa rehefa esorina miala amin'ny tany ny ampakarina, miala eto an-tany ny fanan'Andriamanitra. Zay maloto dia mbola ialoto ihany, zay marina dia mbola iamarina ihany, zay masina dia mbola iamasina ihany. Amin'ny fiteny hafa, ny fitoerana masina dia lasa manetroka teo amin'izay nisy mpisolo vava mba hitarainany amin'io. Miala eo amin'ny fitoerana masiny Kristy, tapitra ny fotoana nanelanelanany, tonga ny fampakarana. Miala eo amin'ny fitoerana masiny izy, mandroso izy ary mandray ny boky ny fanavotana dia mitaka ny zavatra rehetra navotany. Tsy misy asa fanelanelanany intsony. Firy mazao zany, resaka anio tamin'ny anankiray tamin'ny tombokase, na ny anankiray tamin'ny re tombokase, ataoko fa zay hoe mandroso Kristy mba hitaky an'izay vokatry ny fanelanelanana nataony. Ankehitriny andraso kely, ho voavonjy ve ny virjina dala? Tsia, zay rehetra mitranga aminy dia mitranga ankehitriny. Aorian'io fotoana io dia ho eo amin'ny toerana izay ilainy ny andala eo amin'ny vanim-potoany fahoribe, ary zao no antony. Dia noho izy tsy nandray an'ilay fanavotana tao amin'ny fahafenony, mpino izy, lazaina ho mpino, nefa ilainy ny andala eo amin'ny vanim-potoany fahoribe hoy ny baiboly. Fa ny sisa tamin'ireo namoaka rano tamin'ny vavan'ilay dragona mba handeha hiady fa ora toy inona zany. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy teo amin'ny tantara izay nahatonga andreo anaram-piangonana honohona fatratra ny andray ny batisa ny fany masina. Mitory eo amin'ireo lehilahy kristiana mpandranany tenako, tsy mitsahatra zany. Dia ny presbiterana, ny luterana, ny katolika izy rehetra, ny batista manjatony maro, ny fiangonana kristiny, ny nazeriana, ny mpivahiny masy, ny adventista mitandrina ny andro fafito, samy tonga amin'ny andiany izy ireo ary miezaka ny ahita zany. Hitanareo, eny zavatra malaitra zany, miangavy re, aza ho raisina fotom-pampianarana io, saingy azonareo moa ny voalaza soratra masina fa hitranga rehefa izy zany. Tapitra ny fotoana teo. Satria jereo, indro nisy virjinina fito na virjinina folo nivoaka mba hitsena ny mpapakatra, ary ny atsasany nanana diloily tao amin'ny fanilona, ny atsasany tsy nanana. Izany dia ny ampahan'ilay vatana efa maty sy ilay ampahany mbola velona. Ny dimy endry tamin'izy ireo nisy antso hoe indro ny mpapakatra, io izy rehetra fa namboatra ny fo ary namboatra ny fanilona mba hidirany amin'ny fanasany fampakaram-bady. Saingy rehefa nilaza ny virjina dala hoe omeo amin'ny dililonareo zahay, efa faty ny fanilonay. Hitanareo, omeo amin'ny dililonareo zahay ho reo, tsy sao zara na ampo anay no anananay, mandehana mividy ary raha lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpapakatra. Rehefa tonga ny fampilazana ny didy hoe indro fa tonga ny mpapakatra, samy teo vonona faingana ny olona rehetra. Tsy zay ve ny ora sy ny soratanana eny amin'ny rindrina, oh mila ny batisa ny fany masina zahay, mila zao zao. Saingy rehefa nandeha nividy an'io izy ireo dia tonga ny mpapakatra, niditra ny endry, fa izy ireo navela tany ivelany izay isy fitomanina, fahoriana sy fikotrihanify. Manana fanontaniana tsara eto izay mifandray amin'io. Izy alelana no fitafiana niditra tao ilay tsy nitondra akanjo fitondra fampakaram-bady, eo koa ireo fanontaniana rehetra mifamaritra amin'izany. Tokony handoa fahafolo-karena eo amin'ny olona manokana ve ny olona iray, sa tokony hiasa ny kristianina? Azo antoka fa tokony. Raha misy olona tokony hiasa dia ny kristianina. Mandoa ny fahafolo-karena eo amin'ny olona manokana, miankina amin'ny hoe iza ilay olona. Hitanareo, mara zany. Ao amin'ny Hébreu 7
ny fotoana voalohany resana ny fahafolo-karena araka ny fomba eo amintsika zay andrasokely ataoko fa fantaniana faharoa io tsia tsy ho andrala hoisy fantaniana roa andrala Branham rehefa ao amin'ny Hebreo toko fafito rehefa niverina avy namono an'ireo mpanjaka Abraham de niaona ta Melkizedeka nandony fahafolo-karena taminy izy Melkizedeka ny teo lay mpanjaka ny Salem zay mpanjaka ny fiadanana mpanjaka ny fahamarinana zay ho tsy hokafa akory fa Andriamanitra tenany hitanareo saingy rehefa mandony fahafolo-karena ianareo rano marina ny toerana tokony andoavanareo ny fahafolo-karena anareo de eo am'izay andraisanareo sakafo entonareo ny fahafolo-karena anareo rehetra ho ao amin'ny trano fireketako ny tompo zany ve ary izao toetra am'izany aho raha tsy ovako ny varavaran'ny lanitra ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo manao fitiakana am'izay lehilahy sy vehivavy rehetra tsy mpandony fahafolo-karena anao mba anaiky an'izany afaka hijanony eto aho mandra-pahatonga ny maraina hitantara aminareo ny zavanitranga rehefa hitako zany sy ny toerana nisy atalohany io fa ampatokina arak'izay azoko natao nandony fahafolo-karena aho ary rehefa mandray ny volako avy tamin'ny fiangonana teto aho na avy tamin'ny fitoriana ataoko any nakabetsaka nomeko ny ampafolony aveo meko andreo mpitoroteny zany ary nomeko andreo mpitoroteny ny ambony fa rehefa tsy vitako ny anao an'izany de zao no nataoko nalaiko ny folo isanjato ary nomeko an'Andriamanitra ny sivifolo aveo rehefa niteny tamiko ny lalàna fa tsy azoko natao zany de voatery nalaiko ny farazay nataoko tafiditra ao amin'ny vola azoko zany de voatery nakanio aho ka tsy nanao toy zany fa nandefa an'io tany amin'ny sa missionnaire sisisy ka zara raha makakarama avy am'izany zay $100 isan-kerinandro ary avy am'izany no andoavako ny fahafolo-karenako eny tompoko inokony amin'ny fandoavana fahafolo-karena isan'ireo fitahin'Andriamanitra zay voapirofo fitahiny zany ho ianareo tany amin'ny testamenta taloha zany eo amin'ny testamenta vaovao ihany koa io eny tompoko ry rahalahy Branham mamalala raha misy zaza teraka amin'ny ivelan'ny fanambadiana mety voavonjy ve io zaza io na andeha ao amin'ny fampakarana voavonjy azo antoka inoky lay zaza fa afaka ny tsy tompona andraikitra ny am'izay nitranga ny zaza marina zany nefa ny amin'ny hoe ho amin'ny fampakarana voavonjy hoy eny fa raha ny fampakarana ny voateny rahateo no ao amin'ny fampakarana ary tsy haiko inona hoe io mpijagajaga io ka voateny rahateo azonareo ve hitanareo inoko fa lay olona de afaka ilay zaza de afaka ny voavonjy tsy manana ny zony manokana izy fa fanao matsiravina sisisy io fa eto tao amin'ny testamenta taloha rehefa misy zaza teraka zaza sara tsy afaka niditra akory tao amin'ny fiangonan'ny tompo nandritra ny taranaka folo zany efa 100 taona mahery fa tena mafy tokoa io oziny io eritrereto ane zany zaza tsy manatsiny nyzafy keliny eritrereto zany nyzafy lay zaza zafy keliny folo no tsy mahazo miditra akory ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra marina zany nefa hitanareo fa tsy nisy zavatra manakery ampy namela ny ota io teo ny raha tao amin'ny testamenta taloha de tsy namela ny ota nandrakotra ny ota fotsiny zany fa ny rany Jesosy Kristy ny nanafona an'io koa afa ny ankehitriny rehefa miditra ny rany Jesosy Kristy de afo zany ry rahalahy Branham tianay ny anakaiky ny afatrao arak'izay azo atao ifindra any Arizona ve zay sa any Jeffersonville ataovy zay tianareo ny ray amireo tena tianareo tsy misy idirako am'izay toerana alianareo na zay ataonareo fa eto nitorohevitro ataoko fa ho any Jeffersonville raha tsy maintsy ifindra ihany ianareo raha za de hoe Jeff ataoko fa imbetsaka kokoa ny maheto any ny any Arizona tsara zany rahalahy Branham mo ve efa tary zao raha ny hoe itory am'ireo mpanota tsia azo atao antsainareo zany rahalahy toy izy ihany ny fanaovanareo trano toy izy ihany zay rehetra ataonareo toy izy fotsiny mandra-piantsona anareo hiala eto hitanareo fantaniana faharoa tokony ampisaraka ny tenany amin'ny mpanota ve ny voavonjy eo amin'ny fanompo-pivavahana tokony saraka amin'ny mpanota ve ny voavonjy eo amin'ny fanompo-pivavahana tsy de haiko loatra ny tianao ambara am'izany raha ny mpanota ny vela ny tianao ambara zay eny amin'ny manao fanompo-pivavahana amin'Andriamanitra eny rehetra eny ny tena kanefa ataoko fa raha zay no ataontsika fomba ahoana nanaovantsika fivoriana satria tonga amin'ny fivoriana mihitsy ny mpanota ary mipetraka eo anilan'ny kristianina aza mampisaraka ny tenanareo amin'ny zavatra fa tsy ny ota tsy hoe ny mpanota tao ny mpanota raha azo atao nefa aza mandray anjara amin'ny fahotana ny vehivavy voavonjy ve tokony andany vadiny raha toka mpanota izy io tsy tompoko vadinao izy anao an'izay analavirana kokoa an'Andriamanitra anao raha manao an'izany hitanao marina zany rahalahy renabavy mivady taminy ianao anao izy azy ianao ry rahalahy Branham inona ny dikany hoe fanafoanana ny fanambadiana mo ve ka mahazo manambady ankalalahana ny olona sa teny hafa entina milaza fisaoram-bady fotsiny zany mila fanazavana ao ny am'izay
Sure they're married. azo antoka fa mpivady izy ireo As long as they take raha that vao nanao vow, an'io they're vady io married. izy ireo de fa mpivady It's like a boy. toy ny tovolahy ihany Boy raha promises mampanantena a girl mpatokina to ny marry tovolahy her ray fa for her hakavady good antizy faith. zavavy ray He's de obligated to that voafatotra girl. amin'ny He's just tovovavy as io good as izy efa married. tena tahaka ny vady The only taminy thing izy the law ny does is antokana give atao you lalàna de a manome ny bill of taratasy rights to manome live zoanareo together. velona miaraka To keep them become mba tsy law mivady husband and wife. tokantrano But when maso a fa man rehefa tells misy the lehilahy woman, miteny amin'ny I vehivavy will hoe marry you, anambady honey, anao I'll ary take you malala for my akanao wife, vadiko you're aho just- sitraka ao he's veny married. efa mpivady His izy vow is sacred. masina ny vady That's atao what nareo marries you izay no anyhow. mahampivady Not anareo no rano marina preacher tsy can misy marry, no mpitoro teny magistrate mavita or mampivady nothing else. anareo It's tsy your misy own androm-panjakana vow na ny that hafa God koa has fa ilay to voady decide. nataonareo tamin'andriamanitra sy You tamin'io promise lehilahy io you are rehefa married. nampanantena Look, anareo de you fa say, mpivady Brother jereo Branham, is that hoy what ianareo you rahalahy said? branam You move said you hoy don't ianao answer that milaza with the ianao fa tsy Bible. hamaly raha Did tsy you avy open amin'ny the baiboly Bible on it? tianareo fantarina ve ny Raise your baiboly hands mikasika if you an'io won't. Now, atsangany we've got tananareo about raha 15 tianareo minutes eny eny na 20 minitra eo no anantsika eny ary Joseph, her josefa husband, vadiny being a just izay lehilahy man, marina her espoused husband, fofom-badiny already nefa efa called natsoina her hoe husband. vadiny Joseph, her husband, being a josefa just man, vadiny was izay minded lehilahy to marina put her away dia nikasa privately on this ametraka life. azy manginginy But before fa they raha came tsy mbola together, nivady she was dia found hita with fa a child nitoe of the jaza Holy avy tamin'ny Ghost. fanemasina See? izy And the hitanareo angel of the ary Lord ny appeared anjelin'ny to him in tompony a seho dream and taminy said, tamin'ny ofo ka Joseph, nanao hoe ry thou son josefy of David, zanaky fear davida not to take aza of thee matahotra ny Mary ampakatra thy ny mari wife. vadinao Already efa married. mpivady izy He ireo already efa promised her. nampanantena azy izy And ary ny little lady, re if raha you matokely promise to raha marry that nampanantena boy, ny you're vadiny io zazalahy io obligated ianao to de it. voatery ny anao an'izany If you marry raha mivady another, amin'ny hafa ianao after that taoriny tsy obligation, maintsy you're natao io going de from now on anyhow. manomboka zao rano marina You'll be de living velona in amin'ny fitsakantsakana ianao And notice the same ary thing mario to fa a mitovy boy amin'izany ihany ho promising an'izay to zazalahy marry mampanantena Don't fahivady you amin'ny make vehivavy your ray vow aza to mivadina anybody amin'izy unless na you amin'izy mean raha to tsy stick tena with it. sitrakareo ny azona azy Remember, there's the tsaroa fa Bible zay there. ho ny baiboly ny amin'io Joseph efa promised nampananteny to marry josefa fa Mary. nambady any maria And ary God said andriamanitra that nilaza was fa izany written de in the Old vakeo Testament ny laws lalàna on tamin'ny that. testamenta taloha ny amin'io The Old hitanareo Testament law, ny lalàna if tamin'ny you testamenta promised taloha to marry raha a nampanantena woman ianao fa and nambady you vehivavy married ray another, nefa you was afa ny nalainao committing vady de adultery. nitsangajangy ianao And it throws you out ary of the izany de kingdom. androananao hivoaka ny tompy Sir, you eny have tompoko to keep your ilainao ny vow. azona ny You vadinao promise a rehefa nisy woman vehivavy that she's a nampanantenanao sacred an'izany little vilany kely masina And izy that's to bring ary io no child hitondra life ny into the enjaza ho world itao again. tany ray So koa you promise her, rehefa you must nampanantena azy marry. ianao dia tsy maintsy mivady Is aminy it too efa late tara for loatra ve raha ny jail hoe services anao fivoriana any and amponja such work ka for anao a asa toy zany testimony joroana to vavolombelona try to save mba iezahana souls? montsy fanahy Also should one tokony sell varotra all n'izay they rehetra nanana have ihany koa now, ve zay the ankehitriny Lord is fefa coming ho so avy tsy soon. hoe la ny tompo fa How do ahoana you- ahoana I no hope I haven't said antenako fa anything tsy that laza caused zavatra you to zay grieve atonga such anareo as ino that. zavatra toy zany a Have I? If I have, laza ve forgive raha me. nalaza mamela tsy zay ny tiako ambara hitanareo aza maminavina zavatra toy zany tyo izo hatrany ny di mitory ataovy ny fivoriana any amponja tao amin'ny olona rehetra fa aza jereo ane ny adventiste mitandrina ny andro fahafito teto voatsely dimapolo na enimpolo taona lasa teo zay hitako tao amin'ny gazety courrier io ananako anaty vatany zany latsoratra lehibe teo amin'ny gazety courrier teo ny namelaran'izy ireo andreo karazany elatra fony izy ireo natsoina hoe milleriste talohan'io lasa adventiste mitandrina ny andro fahafito fa nisy latsoratra lehibe teo amin'ny gazety courrier tany franklin kentucky fony nivarotra ny fananana izy rehetra ka naka nisy daty nambaran'izy ireo nomporofony tamin'ny soratra masina zany hoe ho tonga tamin'io daty io jesosy de niakatra teo izy ireo ary naka ny ary-pasisisa ary naka toerana teo tapon'ny avoana nidiny izy ireo ny ampitsy maraina aniny nitolefika noho ny ando ny volona korehetra ary nidina teo no sady trotraka hitanareo fitokoana sisisy zany aza minao zany mety mbola tsy tonga jesosy afaka zato taona I don't know when he's tsy coming. fantatra hoe rovina izy ny No tonga man knows tsy when misy he's malala coming. hoe rovina izy ny tonga But I'm going to try to nefa keep on iezaka preaching nitory and doing hatrany everything I ary can anao so izay he rehetra azoko does atao come. mandra-piaviny If he isn't here today, raha I'll tsy be eto looking izy for him androany tomorrow. de hiandry azy If he ara-pitso isn't here raha tsy eto izy this week, I'll be amin'ny looking ity for him herinandro next ity week. de If hiandry he azy isn't ao amin'ny here herinandro next manaraka 10 raha tsy eto years, izy ao I'll anatin'ny be folo looking taona for ka him velona 30 de years. hiandry azy ao amin'ireo folo taona manaraka hitanareo mbola hiandry hatrany aho tsy fantatro hoe rovina izy ny tonga nefa tiako ny velona mifanaraka amin'ny teniny sy ampamarinana eo amin'ny vahoakany ka hivelona toy ny kristiana ary andry ny fiaviana hitanareo toy izy ny fivoriana hitoriana any am-pontsy tao movonjena zay rehetra azonareo taminy tsy fantatro hoe rovina izy ny tonga tsy misy malala nefa de zao zavatra ao no lazaiko zao no ezahako ambaranareo ary anteneko fa tsy ezaka ny anisan'ny fandikanareo manokana eo nareo tsy hoe manakina ny olona io a andriamanitra hitanao rahalahy ranabavy na izy ianao na izy to taka ny olona tsy avy eto tanàna izy ty satria eo amin'ny nikaratra apostaly zany ataoko fa avy any Denver Colorado ka ie Pixpig Colorado koa mety misy olona nandefa azy ty tamin'ny postra nefa de mety tsara zany mety azon'izy ireo no olona-peo nefa tsarovy zao Don't you change aza anything manova na on inona your na way inona fa tsy to ny see fiainanareo fenota the righteousness. ho amin'ny fahamarinana Keep right on tyo at izo your hatrany job. ny Go asanareo right on tyo izo just the hatrany same. tonony teo I ihany don't understand zay that rehetra clearly, mahazo say tsara amen. zany manao va amen See? Do that. hitanareo atao avy ary zany
zany rinala Branham ny Matteo 12:7 milaza hoe tahaka ny Jona nitoetra atelonandro sy atelonalina tao akebon'ny azandrano lehibe dia toy zany no itoerany zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Ahoana no ahafahana milaza an'io andro io ankehitriny? Milaza izy ireo fa natao tao ampasana izy ny zoma hariva ary nitsangana ny alady maraina. Raha izany dia ho 2 alina sy indray andro fotsiny io.
ankehitriny if you notice, raha tsikaritra reo it said, voalaza as hoe it was, tahaka you see, ny hitanareo in the days of when tamin'ny Jonah andro ny was in toerany the jona belly, telonandro 3 sy days and atelonalina 3 tao nights. an-kibony azy It's andrano lehibe within 3 days ao and anatin'ny 3 atelonandro sy nights. atelonalina zany Within that ao 3 anatin'ny days and 3 atelonandro nights, sy because atelonalina io you can't satria take the tsy afaka scripture on hampandainga it. ny The soratra prophet masina said, ianareo hono mpaminany I tsy will not amela suffer ny my ray Holy One to masoko see ho tratry ny corruption. loha aho Neither will I leave ary his tsy soul ho in foky eo hell. any amin'ny fiainatsita ny And ainy corruption nefa sets ny in the fahalovana human dia body mitoetra ao in amin'ny vatan'olombelona 72 ao anatin'ny hours, roa which is 3 fitopolo days and zany 3 hoe nights. atelonandro sy atelonalina Sometime isy fotoana ary within that 3 ao days anatin'io and 3 atelonandro sy nights atelonalina io that he must zay come tsy maintsy forth from the ivoan'ny grave. fasana So being 3 koa ny days and 3 atelonandro nights sy don't mean it has to atelonalina be tsy exactly midika hoe that. tsy maintsy It's feno io sometime fa isy within that fotoana 3 ao days anatin'io and 3 atelonandro sy nights he had atelonalina to io come tsy forth maintsy nivoaka because tao the izy satria prophecy cannot tsy airavana ny be faminany iny perfect, ka that ny he could tsy not afaka see ho azon'ny corruption. fahalovana That izy word nefa corruption dia could oloa say, io as raha like nijanona that, mandrapahafeno io Brother fotoana io Branham, if ry a rala man branam has raha been misy lehilahy married fananambady and nefa divorced, nisarabady isn't that tsy awful? mahatsiravina ve zany So many hitanareo thought, I'm fa not maro tokoa ny saying that eny tsy manome against the tsinareo olo reo people. akory a Yes, that's on the saingy people's tena mind. manahira Sure, tsainany they're olo zany troubled. zany tokoa manahy izy ireo There are people mifampakarana used to think tsy so de much neritreritra about that. It firiny wasn't amin'izany so ny much olona fa of it. iny tsy de But nasiany now lanjany it's loatra just fa flashed ankehitriny in the tena world. nanenika ny zao tontolo And zao the zany people read fa these mamaky an'ireo things from zavatra eo amin'ny Scripture. soratra masina And ny olona people ary ny elected olona out, they're rehevo stepping fidy into tonga the avy any izy battle. ireo mba hanala And ny they amin'io sit and they're mahitany io izy sincere. ireo They ary want to tsopo know. tia fantatra izy ireo That's the reason I want to zay no antony answer tiako just hamalina as an'izany good araka as ny I heviny can mazava give it to indrindra you. azoko omena anareo Has been married efa and divorced and nanambady then nefa remarried nisarabady ary nanambady of indray a woman tamina who has vehivavy also ray izay been efa married nanambady and ihany koa divorced nefa and then nisarabady married to talohan'ny him. vadiny taminy And these ireo two olona roa reo ve afaka can afaka married hoe mpivady in God's eo sight, mason'andriamanitra in vady God's ve izy ireo sight. mason'andriamanitra How can ahoana no both ahafahany or izy one roa of na ny them anankiray be am'ireo interaction? ho ao amin'ny fampakarana I don't know. ahoana tsy malala I couldn't tell you. tsy haiko The ambara question aminareo is, zao can ny they be fantaniana interaction? afaka ao amin'ny fampakarana ve izy ireo Divorced, each one sarabady divorced, samy efa ny each sarabady one has samy mbola claims velona of ny vadiny teo then aloha married nefa ny again, vadindray both izy ireo of them married miverina again. nanambadindray izy roa Now, one areto ny woman anankiray has dia a living mbola husband, velona ny this man vadiny has vehivavy a io living mbola wife, velona ny and vadiny now they lehilahy io got children, ary ankehitriny so mananjaraka forth. sisisy Wants izy to ireo come to nefa God, tia can anatona they be n'andriamanitra afaka andeha ao amin'ny fampakarana ve izy ireo miakina amin'ny ray ny an-danitra zany tsy haiko valiany zany hitanareo nisy zavatra hitako nilaza ny baiboly fa mpijangajanga no antsoina azy ireo ary laza ihany koa ny baiboly hoe ny mpijangajanga dia tsiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra zay ihany no azoko ambara fa fantatro fa mahafoany milaza an'izany nefa tsy afaka ilaza aho afa-tsy zay lazay ny teny tsy maintsy mijanona amin'io aho antenaiko fa tsy ho zany mihitsy fa misy toerana ao amin'ny baiboly tsy hoe manoro hevitra anareo aho miangavy re avela ho any me soratra masina kely aminareo fotsiny miangavy re miangavy re mba raha miaina am-pifaliana amindra lehilahy ianao miaina am-pifaliana amindra vehivavy mijanona reto zany sitrakareo ve ny satria efa niteny an'izany taminareo a aza vela tsy anana tokantrano sisisa toy zany reny ankizy kely reny nanao fanamboaran'andriamanitra teo am'izay nanaovan'ny olona fadisona tsaroa vo jesosy ny amin'ny davida rehefa noana izy niditra tao amin'ny tempon'andriamanitra izy ary nihinana ny mofaseho izay natokana ho an'ny mpisorona rery ihany nefa hita tsy nanakeloka tam'izany ny mpisorona ihany koa nanao blasfeminy sabata tamin'ny andro sabata nefa hita fa tsy nanakeloka tam'izany nefa nisy lehibe no sabata teo hitanareo teo za avelao fotsiny eo amin'andriamanitra zany toy izy nidi de miveloma arak'izay misy anareo miveloma fotsiny ho an'ny kristy ankehitriny jereo zao isy anjara angamba hatafiditra anareo aza manao zay tsy ny tsy fahamarinana mihitsy no antsina ny tsy mety miveloma ihany arak'izay fa maisy anareo raha samy faly anareo mety vady saza no eo aminao zao zavatra no lazaiko raha vady saza no azonao tam'izao fiainana zao dia tsy ho toy zany amin'ilay fiainana anankiray ahitsiny tsy mety rehetra moa ve ny mpino nateraky indray rehetra ka andeha amin'ny fampakarana tsy zay sisa ihany zay sisa ihany tsy ireo mpino rehetra nateraky indray hoy ny baiboly fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandrapatapitry ny arifotoana aveo natsangana izy ireo ary nosarahana ny olo sy ny osa tsy zay rehetra nateraky indray no andeha ao raha ny soratra masina inona no tena profo fa feno ny fanahy masina marina ny olona iray jaona 4:40 zay rehefa tonga ny fanahy masina hitanareo izy no aneo aminareo zavatra ho avy hitanareo izy no anatanteraka an'io mierin'olombelona tsy havitsy zany ary izy dia nyteny rehefa tonga ny fanahy masina dia izy no anondro ny tenany ao anatinareo amin'ny soratra masina ary zany no tena hafamantarana fa ao anatinareo ny fanahy masina satria teny zany ankehitriny zareo ahoana raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo tia antananareo an'io fotsiny efa nilaza jesosy ny amin'izay ataony fanahy masina rehefa tonga izy ary ahoana raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo tsambikina ambony ambany mika sy ny maro afa koa nefa aveo rehefa
fa eo amin'ny teny ka manambara aminareo aho fa ny batisany porofoka aminareo amin'ny soratra masina anarako fa ny batisa mampiasa ny fiantsoana hoe ray zanaka ary fany masina dia tena tsy fahazona tsara ny soratra masina tsy mbola nisy natao batisa toy izany nefa dia toizanareo foana nataonareo ary azonareo foana zany afaka iteny amiko ve nareo fa ny fany masina ao anatinareo dia vita zavatra toy izany ahoana nafahan'izany an-dany teniny rehefa asehoka anareo zavatra tokony hitranga amin'izao andro zao hoe ahoana na ny olona zanak'olona ny tenany sy ny amin'izay tsy maintsy ataony sy reto soratra masina rehetra mitranga ankehitriny reto avy eo hitanareo fa midiny eo mihitsy izy ka manondro an'io nefa mbola hifikitra amin'ny anaram-piangonana ianareo ka milaza fa nateraka indray misy mahamarina an'izany ve afaka iteny amin'ny vatoko ve aho hoe ty azy nefa mampiaraka amin'ny vehivavy hafa ka mampirafy avy eo anefa miteny aminy avy ao am-poko fa tiako izy ataonareo ho tena fitiavana ve zany afaka iteny amiko ve izy hoe ty ka rehefa tsy eo mampirafy amin'ny lelafy izy zay mihitsy no nataon'ny Israely tamin'ny fantatrareo ny baiboly ny amin'io ny amin'ny ilazany miresaka ny Israely hoe nosokafanao ny fenao ka nasainao zay lehilahy rehetra nandalo ary nijangajanga teo anatrehiko ianao koa androkanao sy saotranao zany mihitsy inony zany mijangajanga manimba ny tenanao ihany ianao fa rehefa mivoaka ny vehivavy ka miaina amin'ny lehilahy na ny lehilahy vehivavy hafa nefa efa manambady dia ny tenany ihany no lotoiny ary raha misy milaza tena ho kristianina nefa mandaky tsy rano ny soratra masina ho marina dia mijangajanga manoloana ilay vatana lazainy fa misy azy izy hitanareo koa mariky ny antikristy io ka tena mitaka mihitsy ny olobofidy raha azony atao ry lala Branham moa ve ka mety ho an'ny ankizy kely ny manao pataloha kely na sorta firy taona io aoka ianareo no tsarany amin'io raha kristiany ianareo zazavavy kely na izay ankizy kely madinika iveriko fa tsy fantatro za ny antokana fantatro milaza ny baiboly fa fahavetavetana ho an'ny vehivavy ny tafy zay fitafidelahy hitanareo vehivavy fa tsy hoe ankizy fa eto za dia ataovy zay hitanareo fa mety ny amin'io za fa amiko tsy hitako ny olana raha eo amin'ny ankizy kely madinika zazavavy kely eo amin'ny 4 na 5 taona zay manao raha mbola ankizy kely izy reo fantatrareo tokambara ezakazaka eny tokotany eny raha manao izy zay antsonareo hoe pataloha kely sy sisa ka ankizy kely madinika dia tsy hitako ny olana amin'izany angamba hitanareo fa miteny aminareo fotsiny zay volazany teny fa vetavetana ho an'ny vehivavy ny tafy fitafindelahy aiza ny toerana tokony hiangonana miaraka fa nilaza ianao ny iangonanay eo amin'ireo tropetra ataoko fa risakaiza ranabavy na izy ianao hoe diso ianao eto tsy mbola nilaza mihitsy any amin'ny angonanareo amin'ireo tropetra nilaza fa ny Israely no niangona teo amin'ireo tropetra fa tsy ny ampakarina jetilisa tsy ireo tropetra ny fiantsona n'ireo tropetra fito dia fanangonana ny Israely firy malala zany avy amin'ny nanerana ny tsy ny Israely ko dia tsy zay tsy miangona eo amin'ny tropetra sika ka amin'ny tsy ny ampakarina io ireo tropetra dia tonga aoriny firavoravon'ny pentecoste hitanareo dia tonga ny fampakarana ary io tsy ity fanontaniana ity ry lala Branham raha manam-potoana ianao mba hazavao zafady ny Matthieu 10:7 tiako fantarina ny hoe inona ny valim-pitian'ny mpaminany fa eto hoy Jesosy na iza mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitian'ny mpaminany ny valim-pitian'ny mpaminany dia ny osakaizan'ny mpaminany na iza mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-pitian'ny olona marina tsy zany ve raha tian'izy ireo fantarina hoe inona ny valim-pitian'ny mpaminany dia ny osakaizan'ilay mpaminany hitanareo zay ny valim-pity sakaizanareo misy tahaka an'ilay vehivavy sonemita mety hanampy anareo indray androany hitanareo zay ny nisy teo aminy hitanareo jereo reo mpanompon'Andriamanitra la eny sika dia tsy maintsy faranako tsotro zao sakaiza tsy tiako ny anao zany nefa jereo fotsiny ny eto jereo fotsiny ane anjatony maro tsia kanefa fantatro fa hitanareo tsy tiako ny filazanareo an'izany nefa mieritreritra an'ireto olona mampalelo reto zay mbola andeha fiara anjatony mail nio ariva fa misy maro tokoa ny eto za ry lala Branham tiako fantarina ny amin'ny millennium aorin'ny fanasany fampakaram-bady ve zany sa eto an-tany ve io ny amin'izany rehetra zany tsy de azoko ny amin'io fa ry lala sainabavy sarotra na ho an'ny tenako aza ny azo an'io saingy zao ihany no azoko lazay hoe ny fanasany fampakaram-bady dia misy alohan'ny millennium eny hitanareo fa misy olona fantatro fa atao anatin'ny tiato misy fantaninany amin'io manao hoe lala Branham diso ianao ny amin'ireo 70 herinandro ny Daniel mbola misy 70 herinandro sisa
tsia natao tonga ny Mesia ary aminany fa ao anatin'ireo 70 herinandro zany hoe 7 taona fa izy de hoesorona eo anivon'ireo velona ka atao fanatitra firy ny matsiaro an'izany eny ary firy taona ary no nitoriany Jesosy lay Mesia 3 sy tapany ko de mbola misy 3 sy tapany voatendry fa ao amin'ny apokalipsy toko fa 1:10 reo mpaminano reo maminano mandritra ny 950 andro izy reo 3 taona sy tapany no mbola nampanentenaina ho an'i Israely rehefa lasa ny ampakarina jetilisa firy mahazo an'io ankehitriny hitanareo eny ary ity de manana snack bara ary mpianatra any an-tsekoly matetika no pakao hatramin'ny nidirako tao amin'ny hazavana ny soroko ny mila filokana sy ny jukebox teo amin'izy ireo na lana ny jukebox mifoky reo tanora reo no sady mila mozika rock and roll amin'ny radio adiny 4 eo ihany no isokafako isan'andro za tsy makasitraka ny fifohana na ny fisotroana nefa tsy mandry ny saiko amin'ny azonako an'io toeran'io fantatrareo fa zay ny olana hitanareo zao ny amin'io zany de ilainareo amin'ny fivelomanareo angamby io saingy fantatrareo ve ny ateraka zany amiko atonga aokizitiny zany ka tsy vitako de mety ho zakanareo zany fa io andiana riki manao fonao io ireo riketa hoa alasadala io tanareo zao no ambarako anareo za raha io de fantatro ny ataoko ilaza hoe azo atao io na mivoato hitanareo iazona toerana mendrika aho na tsy azona mihitsy fa ianareo raha voateriny anao an'io fivelomana tsy de namaivana ny aminareo rahalana na ba fa fantatro fa sarotra milaza reto zavatra eto saingy zany de tsy mety zany hitanareo satria to tahaka ny tony voalazan'le olona androany maraina ny am'le vehivavy eto amintsika zay manao fitafiana tena fohy na ny vehivavy efa zokiny zay manome ohatra ratsy ho an'ny vehivavy tanora ataoko fa marina koa zany hitanareo ary ataoko fa mitovy ihany io raha hitan'ny olona ao anatin'io setroka sy zava-dratsy rehetra io ianareo nefa fantany ny vavolombelona nananareo eo teny ratsy ka mandehandeha eo amin'ireo tanora kely reo toy zany nefa mananao foana toy zany ka tsy mba miteny an'io ianareo de tsy tsara zany eo amin'ny vavolombelona nananareo ataovy zay rehetra hitarihan'ny tompo anareo hivavaka mba hitarihan'Andriamanitra anao araka ny tokony ho izy raha ny MAN manao filarana hidirana ao am-piangonana no ho lasa tantara fotsiny inona no hitranga raha hoe tsy andalo eo amin'ny fahorimbe isika move isika ka nahita an'ireo fahoriana raha toka tsy ahitisika hitanareo zao mety zao angamby fantanina eo ezaka ny andefaingana tsy tokony hanao an'izao tokony hajanokeo izy reto satria azo atao no mijanona adinray eo amin'io hitanareo ary zany tena milarana an'io hijanona jereo ny tian'ilay olonam-bara everin'izy reo fa hoe eo amin'ny fahorimbe ilay fiangonana hitanareo tsy hoeo zany tsy afaka hoeo zany hitanareo satria efa navotany izy io eny ny fiangonana lay mpino anarany tahaka ny lota izy no andalo eo mivanim-potoany ny fahorimbe hitanareo ka vovonjy toy ny avy amin'ny afo noa de nandalo tamin'ny vanim-potoany fahorimbe nentina teo ambony zany nivoaka tao niaraka tamin'ny ama zay nandotony tany ndray hitanareo nivoaka teo lota zanany vavy any nandro taminy ary nananjaraka tamin'ny zanany vavy izy hitanareo fa Abraham no namoaka an'ilay taranaka mpanjaka namoaka an'ilay taranaka ny fampanantenana Enoka no nakao amin'ny voninahitra tao amin'ny fampakarana nandeha teny fotsiny izy de loto tany an-trano tsy nandalo teo vanim-potoany fahorimbe mihitsy izy hitanareo zay ary no izy hitanareo tsy mandalo ny baiboly de tsy afaka raha ny tandidona fa tsy afaka ho diso ireo tandidona hitanareo tsy milaza raha teo akory zany hoe ny ampakarina de eny ny fiangonana no andalo amin'ny vanim-potoany fahorimbe ankehitriny hoy ny olona hoe ahoana ny am'ireo olo-masina tamin'ny voalohany nisy fitondrana tao niova teo ambanin'ny fanenjehany
zany fa raha teto ianareo ka nandreny amin'io taona fiangonana io ka nahita ny fomba nidiran'izy ireo tao amin'ny famaizina io raha voatery nandalo teo dia zany maneho fa voatery niatra tamin'ny fanenjehana satria ny tsirairay tamin'ny taonany fiangonana sy sisa dia nanomboka anareo fa niamaizina hatrany hatrany izy ireo mandrapatonga tamin'ny farany teo amin'ny toerana hoe nolaviny ny anarana ary nandray anarakafy izy ireo izay novelominy ka maty izy ireo. Sardis avy eo nivoaka avy tao Tiatira sy Sardis avy eo nivoaka avy tao avy eo nanomboka nivoaka ny Filadelfia sy ny sisa ary avy eo tonga ny fotoana ny antsona ny ampakarina hivoaka mba andosirany an'izay mety ho fanamelohana. Hita mendrika izy io ny andositra an'izao fanamelohana sy fatezerana rehetra ho tonga eto tany izao ka aoka ianareo ho mendrika ny andositra an'izany tsy hoe ny andalo eo fa ny andositra an'izany. Hitanareo azonareo ve zany ankehitriny azony rehetra hitanareo ny fiangonana lay matimaty izay rehetra akoatran'ilay olom-bofidy ampakarina dia andalo amin'ny vanim-potoany ny fahoribe tsy hitsangana amin'ny fitsanganana voalohany izy ireo. Misy isany maty dia tsy mbola velona mandrapatapitry ny arifotoana ny ampakarina efa voalahatra sy voatendry raha teo ary voafidy ihany dia ireo ny fidin'Andriamanitra mihitsy. Iza rio raha Braham tsy malala tsy haiko ambara aminareo hoe iza no izy nefa dia fantatro fa ho eo zany satria nilaza ny tompo fa ho eo izy ireo. Hitanareo izy ireo no hiakatra ka tsy ho azony fahorimbe fa ny sisa no andalo fahorimbe ho levona fa ho fatiny zavatra rehetra mialohan'ny milenium. Avy eo ny marina no hiditra ao amin'ny milenium ka hivelona arifotoana ary ao aorian'ny arifotoana eo no isy ny fitsarana amin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe ary eo no hitsangana an'ireo maty na ny marina na ny tsy marina nosokafana ireo boky ary nosokafana ny bokin'ny fiainana ary ireo olona masina raha vehivavy sy ny vadiny no mipetraka mitsara an'izao tontolo izao ary eo no tanteraka ilay hoe ary izy no hitsara ny firenena rehetra amin'ny temby. Ijoro eo anatria ny firenena rehetra eo ary izy no hitsara azy ireo amin'ny temby ampisaraka ny ondry amin'ny osy izy ka anao amin'ny osy hoe miala ary amin'ny ondry avianareo izay notahiny raiko ary eo isy fivoriana itobian'ireo olo-masina ety ambony tany ary hovitsorana avy amin'ny tranomaizina nisy asa Satana ka andeha hiady indray amin'ireo olona masina toy izay nataony mihitsy tao amin'ny voninahitra tany am-piandohana. Ary eo Andriamanitra no andatsakafo solofara avy any an-danitra ary ny tany rehetra dia hetsika toy ny rehetra tsotro izao zany ka ho potika ary tsy misy ranomasina intsony tsy misy rano intsony tsy misy zavatra sisa intsony eto tany isan'ireo volkany hivoaka ka hiporitika sy hipoaka ary ny zavatra rehetra dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary tsy nisy ranomasina intsony zaho jaona nahita an'ilay tanàna masina nidina avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Tsaronareo ve zany ary ao amin'ny ampakarina io indro ny taberina ken'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary Andriamanitra no olona eo amin'izy ireo ao amin'io tanàna naorina ho piramida 500 mailina ny lafiny io ary eo atapon'ilay tanàna dia isy hazavana. Amen. Io tanàna eo mitendry-bohitra ziny io mpivahiny aho nefa dia tiako hatrany io iaona aminao aho amin'ireo taona ho avy ireo rehefa ho tonga eo amin'ny tanàna amin'ny avoana io eo an-tapon'ny tendry-bohitra ziona no hitoeran'ilay zanak'ondry ary tsisy ilana jiro eo amin'ilay tanàna fa ny zanak'ondry no hazavana eo ary eo ambonin'ilay zanak'ondry no isy ny ray dia ilay logos Andriamanitra lay hazavana lehibe lay hazavana mandrakizay izay amiratra eo ambony seza fiandrianana mihitsy ary Jesosy dia tsy hoe eo amin'ny seza fiandrianany ray fa ho eo amin'ny seza fiandrianana izy ary ny ray no evaeva eo ambonin'ny zanaka fa ny ray sy ny zanaka dia ho iray fa raha mbola miteny izy ireo dia amaly aho alohan'ny isain-tsainany dia za no isaina ho azy ireo marina zany fa Jesosy no hanolotra taona tanteraka ho an'ilay Andriamanitra tanteraka velona dia ilay navotany sady natolony eo amin'ny ray zany ve averiny amin'Andriamanitra ray izay fanahy tsy hoe olona fa fanahy ny toetra ny fahatsarana rehetra tafangona dia Andriamanitra ary ao amin'ny fahatsarana eny izay rehetra navadika avy amin'ny tsara dia ratsy
zay ny fanjakan'ny satana. Zay rehetra tsara dia an'Andriamanitra, zay rehetra ratsy dia ny avy eo Andriamanitra dia tonga voatsapa atao amin'ny lehilahy iray natsoina hoe Jesosy Kristy izay zanany. Nanolotra ny ainy io zanaka io mba ahafahany hamoaka zanaka maro hafa, mba ahafahan'Andriamanitra ho azo tsapahitanana. Miasa ao amrehetra amin'izany androany dia ho fantarareo fa zaho amiray ny ray ato amiko, zaho aminareo ary ianareo ao amiko. Oh ralahy, zany ka ho tena andro. Tsy ilainareo ny hamonjy amin'ny fiarahaviany Birmingham mba handre ny afatra. Hiaraka amintsika mihitsy ny afatra amin'izany sa ahoana? Oh, zany ka afinaritra, fotoana afinaritra. Miandra n'io andro isika anafaingana ny fiavianzanany Andriamanitra. Io tanàna lehibe mipetraka io. Eny hitanareo, zany tsy hoy ianareo 500 maila ny afony hoe zay ny voalazan'ny Baiboly. Eny tsy ho 500 maila mitsangana mahitsy to zany akory. Hitanareo, manana refera geografika hafa isika izay mampitovy ny lafiny rehetra dia ny piramida. Hitanareo, ary isy fidinana mety eo amin'ny 90 degré eo ilay tanàna. Ary raha zay no ataony ka 500 maila io dia eritrereto fotsiny mety ho avony zany, fa ila fotoana toina no akanesany eny ambony eny. Tsy ho tsapanareo akory hoe miakatra ny avony ianareo. Fa ny 500 maila eo amin'ny 90 degré saika mitovy amin'izao ihany ianareo. Hitanareo, ary manerana n'io avony io ilay tanàna. Fa mitovy ny avony sy ny alavany, mitovy ny alavany sy ny avony, ny alaliny sy ny sakany dia mitovy avokoa reo manda. Misy manda efatra ny piramida ary reo rindrina efatra reo dia eny reo manda manodidina ilay tanàna dia 970 tongotra ny avony, 470 akio ary vatony tsiraray amin'izany. Eritrereto ane io tanàna io sakaiza. Oh la, inona no ipetrahantsika ato amin'ity toerana mafana be ity? Inona no anaovantsika andreo zavatra eo? Nahoantsika no mandeha fiara lavitra toy izao? Nahoantsika no mitolona mafy tsy mahafaty antoka ny dingana kely rehetra makeo? Oh, reo tolona mafy teny an-dalana dia toa maivana rehefa ho tonga eo amin'ny fiafarany dia. Marina zany. Ary ho fotoana toy iny zany. Ary eo Jesosy dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Avy eo ambanin'ny seza fiandrianana no hikorina ilay reniranonainy, hiraraka amin'ireo mandany efatra, akao amin'ireo lakan-drano kely, akao amin'ireo fatsona kely, ka aveny amin'ny renirano eny ambony, midina mamakivaky an'ilay tanàna, hikorina eny amin'ny arabe eny. Toy zany io. Ary eny amin'ny sisiny roa no isan'ireo azonainy zay amoaka na anovany voany isaky ny 30 andro. Oh, tanàna toy iny. Ary tsaroa fa Andriamanitra lay mpahary izay nahary ny tany sy ny lanitra dia any amin'ny voninahitra amin'izao fotoana izao eo am-panomanana an'io tanàna io. Nitady an'io Abraham, nialany ny tany, nisaraka tamin'izay rehetra mety ho tiany izy, ka nitady nahoana mpaminany izy, ka tamin'ny mampaminany azy nifandray tamin'ilay fanahy izy no sady ampahan'ilay fanahy. Ary nisy zavatra nyteny tao anatiny tao hoe misy tanàna any. Dia nanomboka nitady an'io izy. Hoy izy, vahiny sy mpivahiny aho, misy tanàna tadiaviko izay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao azy. Nalala izy fa tany ho any io tanàna io. Oh la, ary inoko fa eo amin'ilay tany ny tadiavany an'io mihitsy, eo amin'ny Palestina mihitsy, eo amin'ny toerana ivoahany zany, satria eo amin'ny tendrombohitry Zion zany. Eo no isy an'io. Jereo hoe hatraiza ny velarany io hatao amin'ny ramasina, avy amin'ny ramasina ho amin'ny ramasina. Eritrereto ny amin'io tanàna io 500 maily petraka eo amin'ny tendrombohitry ny tompo. Oh, afinaritra zany. Ary ny liona sy ny zanak'ondry no hiara-tory. Ny liona hinana mololo tahaka ny omby, ary ny bera ho mora, ny ambodia ho tamana. Ho fotoana toy iny zany. Tsy isy andratra na animba, ny zavatra rehetra dia ho fiadanana sy fitiavana. Tsy isy intsony ny fahanterana, tsy isy intsony ny aretina, tsy isy fahafatesana. Risakaiza, tsy tantarany dadabe Noely zany, tsy karazana anganongano, fa voasoratra ao amin'ny teny io, ary mbola tsy diso mihitsy ny teny. Ary ny feritreretana fa ny teny fikasana mihitsy ny amin'ny tsy tany amin'ny andron'ny Baiboly, fa amin'izao andro zao dia ny andro izay nataon'Andriamanitra ankehitriny tsy mbola nisy diso na dia ny teniny anankiray azy. Oh, mizotra ho amin'io tanàna io aho. Tiako izy io, ary ianareo? Tsy, ankehitriny rira lasaina bavy efa misivy ora sy 20 zao. Fantatro fa manana sakaiza vitsy avy any Antiokia ito. Fantatro fa manana sakaiza maro avy amin'ny faritany samihafa ito amin'ny firenena. Raha tianareo nijanona an'io alina alohako ny efitranonareo.
ifanambarako zany hoe misy sakafo efa vonona ho anareo ary alohako ny hofatranonareo raha tianareo nijanona fa ny antokana ilaina ataonareo dia ny miaona amin'ny etsy etsy fa ataoko tokoa zany anao an'izay rehetra azoko atao aho mba anampinanareo tianareo aho tsy za akory ny te amaly andreto fantanireto amin'ny fomba zay mety tsy ekenareo angamba raha tsy inonareo zany tsy maninona mihitsy tiako tiahatrany anareo satria fantatr'andriamanitra fa tianareo aho mamaly andreto fantaninreto fotsiny arak'izay farafahalalako aho mety hoe diso aho tamin'ny sasany tamin'ireo sakaiza nefa tsy niniko nodisony zany raha fantanina enina navaly teo matsy ny teto dia ho afaka nijanona teo aho ka nanazava tsara an'io saingy ny tena fa tsy hoe mihazakazaka mamarana azy reto misy vitsy amin'izy ireo momba ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady nieritreritra fotsiny aho ny amaly sasany tamin'ireo tsy vitako intsony ny ahita azy ireo aka azy ireo eto nefa manana fantanina vitsy tena manandanja aho eto fantanina tena mahavesadanja tiako ny amaly azy ireo ho anareo raha azoko atao ankehitriny raha mipetraka sy lavitra manodidinretinareo atsobili amin'ny alarbi alala eo raha ho tafaverina ivavaka amin'ny terinandro ty maro anefa ny fiaonana manokana ananako o mivangongo toy zao ary misy saiky maro toy zany ny any Arizona zay tsy maintsy sahaniko ndray androany raha azo atao ary olona tena marary izy ireo manana olana ny sasany amin'izy ireo ka tsy aintsotro zao ny atao mpivady manana olana ary sasany tamin'ireo tsy maintsy novaina ho fiainana manokana satria tsy azoko vakily eto zany ny ambaran'ny olona ao amin'io fa raha-panambadiana sy sisa toy zany koa naninaka ny bili fotsiny aho mba hijeriny amin'izy ireo ary iantso azy ireo ka anambara aminy fanalefa ho amin'ny fiainana manokana izy ireo mba afaka io resaka amin'ny sasany tena manandanja nefa fantanina tokony ho variana hiezaka anampianareo no maheto ahy satria tianareo aho zanako naterako tao amin'ny Kristy anareo mitaky ny tsiraray aminareo aho mitaky anareo aho zao arivo zao mitaky anareo aho amin'ny fotoana rehetra mitaky anareo hatrany aho dia zay amin'ny mahalalako sy anabavoko anareo zanako anareo za no rainareo amin'ny filazantsara tsy hoe ray tony mpirehetra fa za no rainareo amin'ny filazantsara toy ny lazan'ny Paoly azy za no niteraka anareo ho an'ny Kristy areny nataoko fimbadin'ny Kristy anareo zay namatotra anareo ho an'ny Kristy toy ny virjinina madio aza mandisy fanantenana mitoera ho virjinina madio ahoana ny anaovana an'izany raha BRAHAM mitoera tsara eo amin'ny teny miveloma madio sy tsy misy petina aza mifampiraharaha mihitsy amin'io zavatra zao toy zao raha amponareo ny fitiavana an'izany ataovy hoe Jesosy eo esorialy amiko re zany tsy tiako ny toy zany tsy milaza akory aho hoe olona milaza an'izany fotsiny ny tiako ambara dia no tena pino minoan Jesosy Kristy ary miveloma ho azy isan'andro aza manao ny ratsy eny matetika no miresaka ny amin'ireo mpino kalvinista eny aza verina hoe mamelanareo malalaka mba hanao ny tianareo zany misy olona indray andro iny hoya nakany am-piangonana ve anao hoy izy nandeha niaza tonga teo amiko ny vadin'io lehilahy io ary tonga avy nanasa lamba izy ny alahady dia hoy aho nahoana ianao no tsy nakany am-piangonana hoy izy mbola nanasa hoy aho tsy tokony ho nataonao zany fa hoy izy tsy reny legalista ratsy reny akory aho hoy aho fa no heveriko kristianina ty ianao hitanareo hoy aho fantatrao moa fa mametraka vatomata fotoana eo amin'ny lalan'ny hafa ianao hitanareo hoy aho izany fa inoko io tsy voatery anao an'ire zavatra eny aho tsy legalista ny tenako fa jereo rahalahy sy anabaviko jereo eto hoy Paoly raha ny finanako ena niteraka vatomata fotoana eo amin'ny lalan'ny rahalahiko dia tsy hinan-kena intsony mihitsy aho ary ataoko fa ho tsaratsara lavitra raha fa hoy ianareo rahalahy BRAHAM miaza mbola tsy niaza lahady venao avelao anambara zavatra aminao tsy hoe midera tena akory aho ny amin'io fa za tsy sabatista akory aho inoko fa ny fanahy masina no sabata ho atsika inoko zany nefa inoko fa tokony hanaja ny fitsanganana sika toy ny fahatsiarovana zany dia fahatsiarovana fa za raha misy andro ajainareo ajao i fitsanganana io eny tsy misy lalàna akory hitandriaman'andro anankiray satria miditra ao amin'ny sabatany fiadanana ianareo rehefa miditra ho aminy manana ny fanontaniana ho aho eto izay ho valiko tsy hoe la rano marina raha sitraky ny tompo ny amin'ny hoe inona ny andro sabata azavaiko zany raha sitraka Andriamanitra ary mario eto tsarovy zao hitanareo fony azo zazalakely teo amin'ny lalana nisy any eka mihitsy teo amin'ny 14 taona teo niaza namandrika noho ny velomako ny antokana nananako mba hanampiana ny sakafo tao an-tranonay dia ny nisambotra an'ireo natao hoe mofeta ramiske opossum tiako ny niaza namandrika ary voatery nataoko zany nakany an-tsekoly aho no sady namofona mofeta ary tsy nanana akanjo fanolo aho ary zay ihany no azoko nitafiny zay ihany no nananako ny sorony mamy zany dia nosasany ary nataoko indray ka eny toy zany nandehanako tany an-tsekoly zazalakely fa teo andray alina hoy aho manana fandrika maro aho manodidina ny misy any hoatene eny amboniny nandeha teo aho isaky ny tamin'ny 2 ora maraina nitondra fanilo mba hijery andreo fandrika reo dia miverina ara-potoana any an-tsekoly nazo bitro anankiray aho ka ny 5.5 no azoko hividianako finosana baly io ary zay no mety hahafaty bitro 3 na 4 raha tsy misy anaovana mofo kely eo aminay sy ny bitro eny na ranona lafarinina anaovana lasopy dia amitiko ny anankiray ary mety zary io raha ampy
azahoana mofo vitsy na karazana kobana zay lafarinina andrahoana matevina tsy fantatra nareo raha voatery ny aina toy izany na tsy namela fandrika rato tao amin'ny renirano a nitsoboka tao a ary nakandreo trondreo dia namidrika 15 ny atsasakilô napetraka tao ny fandrika rato tsy nanana lakana fa nylomanina keny niaraka tamin'ny vatakazo nakao amin'ny renirano nefa mbola mangatsiaka zany napetraka teo amin'ny vatakazo lay siniko fenjony ary natositosiko teo io tsy nakanjo atao anaty renirano ary nitety an'io nisy tady teo amin'ny ilako namatorako ny trondro azoko reo karazana trondro saka no nisafosafony fekoko raha teny ampilomanosana ary nasiko jonony nefa jereo alina maro no nakanesako tao amin'io renirano io tamin'ny 2 ra alina ka nanala ny tady rehetra nisy fandrika raha tsy ampy niazoko tao anatin'ny enandro dia nilafiko niaka an'izay ho tonga tamin'ny fahafito teo ambany ranon'orona no nisy aho raha ialina zay tao mahita ny tenako mbola mijoro eo miankina amin'ny mpanota teo nefa nijoro teo niankina tamin'ny tsatoka na varavara toy izany nanorana mafy tamin'izay efa saiko tamin'ny 2 alina hoy aho ho tara androany nefa andeha aho hanalany tsiraray amin'ireny fandrika ireny tsy tiako sabata no atratrarako azy hoy aho tsy ametraka an'ireo fandrika ireo aho nakasitran'Andriamanitra izany tsaroko ny fotoana izay niliko hatrany io hatramin'izay ny tenako tamin'ny fiainako rehetra dia niliko no mpiaza zay ny nataon'ny raibeko fatarareo tsara fa avy any anaty ala mikitroka ny renibeko efa nandray volan-dronono izy tiako ny miaina eny velany eny ary tsaroko fa niriko hatrany niriko fotsiny teo amin'ny fiainako rehetra nataoko fa raha afaka azo vola ampy aho ahafahako manana basy 30 raha mba azoko maty zany azo andiana azy aho hoeny atetrobohitra avelakeo ny amin'ity tontolo ity dia hoy anakapo izy fotoana angamba raha andray ny 12 koa ka hianatra amin'nytifitra tsara dia mety hisy mpiaza ndray androany te hiaraka amiko raha mihay mitifitra tsara dia amela andezy mba hiaro azy dia afaka hiaza ankehitriny nefa miantona eo amin'ny rindriko indro fa eo reo basy tsara indrindra amin'izay mety hovidiana ka izaho indray no afaka apindrana basy ny hafa iazana mamela mandeha any amin'ireo tendrombohitra izy ary mitory ary sasany amin'ireo mpitaridalana maindrindry eto tany no miara-miaza amiko mamempona fa soavana mahagaga feo mamy tokoa re fony aho na dia tamin'ny maraina aza nisy zokiolona mpiaza dera tetoeto nanana remintaona 5 tsy dia tena hoe mila an'ilay basy aho nefa nataony teo amiko ny tanany ary nolazay ny fefanitra loatra izy raha ny azo tiako omenanao mibasiko nieritreritra ny tenako fony aza zalakely aho raha mba nieritreritra moa hoe azo basy tahaka an'io la ho toy inona ny teo ary ankehitriny ato an-tsaiko zany hoe miantony eo amin'ny rindriko reo basy tsara maro reo toerana faliako miaza tsaroko raha nivoaka teny aho indro reo zazalahy fa nividy glasy tamin'ny cornet ndraindray ny sasany tamin'izy ireo nanana 5 samboniny ary nividy ho tsy afaka nividy ho azy ireo valiny aho hoy anakapora za ary matetika izy ireo no nividy an'ireny karazana zavatra tsona hoe hamburger ho an'ny preny reny tsy malala natsaronareo zany na tsy ho anareo efa zokiolona 5 nividiny feno tongolo voaeny tao anatiny tiako zany zavatra zany tamin'ny fahazazahanay dia tsy nanana fa-tsy mofokatsaka sy koba afantareo tsara io zay ny fihinanay koa nisy olona nividy an'ireny hamburger reny ho ka tena no lelafiko ny tanako niazona io zany ka natsiro tokoa io dia hoe nakapo io ranga io raha mba afaka hividy hamburger ho azy mantsy aho nefa ankehitriny afaka hividy ny sakafo ny fiangonana matsiaro an'ireny zavatra reny ny tenako afitay zary zany ny fahasoavan'Andriamanitra tsy nisy tamin'izay nataoko tsaroko raha nidina tetsy amin'ny arabe ka niresaka tamina olona ny raiko fantarareo rehetra zany nisotro izy nanamboatra whisky ary zany tsy nisy te fampiraharaha tamiko nakeny amin'ny arabe ary niezaka niresaka tamin'olona mbola mifanena amin'ireo olo reo ankehitriny niezaka niresaka tamin'olona ary raha tsy nanana olo kafandresana izy ireo dia nijanona teo nanao hoe hitanareo BRAHAM tsinona nampalahelo ahy tokoa ary zany dia niodina aho ary niala teo ianakapo tsy meloka amin'io any aho tsy nanao an'izay nataony raiko aho tsy mbola nisotro aho teo amin'ny fiainako nahoana no izaka an'izany nefa hoy aho tamin'ny vatiko voatsela saiko voatery mijanona ny ivelan'ny tanàna mihitsy aho zao nanao soa tokoa Andriamanitra nieritreritra n'ilay voalaza tamin'ny Natana raha nipetraka teo izy tamin'izany Natana o David akory zaty za mitoetra amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatilay izy Natana lay mpaminana nanao hoe ry David ataovy izay rehetra amponao satria mombanao Andriamanitra nanao fahadisoany ilay mpaminany tsy nininy zany teo amin'ilay mpaminany ny tompo tamin'io alioko nanao hoe andela zao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no nakanao avy tany an-tsaha dia avy tamin'ny andrasanao ondry ary nomeko anarana lehibe tahaka an'izay lehibe ambony tany ianao tsy nilaza mihitsy izy hoe nomeny azy ny anarana lehibe indrindra fa nomeny anarana lehibe tahaka ny an'izay lehibe ambony tany izy nanao an'io rehetra ho anao ary Davida narikako ny favalinao tamin'izay rehetra nalianao teo anilanao aho tsy mbola nafoy anao aho ary tsy afoy anao aho tsy anao anefa no avelako anao ilay tanàna nieritreritra an'izany aho ny amin'ny toerana izay nametran'Andriamanitra ankehitriny ka namela
fantatra an'ireo olona malaza na mela andeha manerana zao tolo zao fa ny olona manerana zao tolo zao no miantso mba hivavaka ho azy ireo dia ireo olona marary ka tian'izy ireo ny arahana amin'ny tena minitra vitsy nefa ataona vitsivitsy lasa zay no tsy nitodika akory izy ireo na odiny izy ireo ny lohany mba tsy ahitany aty eny an-dalana fa ankehitriny mitombo arena ny mpandrarà no ireo olona etiko eto an-tanàna ka tonga eto amin'ny sakafony sy ny toerana fitobiany sy ny sisa toy izany izay makeny amin'ny fitoerana fitobiana manodidina ny tanàna sy ny sisa toy izany ny olona zay tsy tia mihitsy ny olona teo tsy nisy tefampiraharaha tamiko fa ankehitriny noho ny fanampian'Andriamanitra inoko fa mitarika ny ampakarany Jesosy Kristy aho fahasoavana magaga feo mamy tokoa re afitaizany avy zany fianarako ve tsy ananako zany afitaizany avy zany ny fahaizako manokana ve tsy ananako zany afy tamin'ny fahalalako teolojia ve tsy misy fantatro zany afitaizario lay fahasoavan'Andriamanitra namonjy aho fahasoavana no nampianatra ny foko atahotra fahasoavana no nampisinda ny tahotra afaliana toy inona rehefa niseho ny fahasoavana tamin'ny ora zay ninoko voalohany teo amin'ny loza maro fahasairanana sy fandrika zay efa nandalovako fahasoavana no miaro ahatra am'izao fahasoavana no ampody aho ary rehefa eo amin'io tanàna io raha ialina taonsika izay mamiratra noho ny masoandro tsy ho lany fotoansika raha hira fidirana ho azy raha mihoatra ny tamin'ny voalohany toy ina no itiavako an Jesosy io lay anarana mahafinaritra izay namonjy aho fony ahampanota na nasitrana fony anarary na ampanatenay trano ao amin'io tanàna io manana trano ao amin'io vatolampy io aho tsy misy mavesa-danja ankehitriny afa-tsy ny amory an'ireo zanak'Andriamanitra rehetra ka na hoe andesika ny ora ny sasakalina dia efa maneno efa tara noho ny fiheveratsika azo zao andesika hivavaka tompo Jesosy eo misy andro tanteraka amin'ny farana raha ijoro eo an-tapo tendrombohitra zahay ka hijery ny masoandro rehefa tonga eny ambonin'ireo tendrombohitra lehibe ny andrefan'ireo taratra mena rehefa manakipy ny tena lay maso lehibe manomboka mandeha any amin'ny akanin'ireo vorona tonga ny alina nahita andro lehibe ara-panafy indray zay raha nanampy anay ny fany masina tamin'ny fahamalina nreto fanontaniany reto ankehitriny ho any amin'ny akaninay zahay tompo aoky ianao ny ahanay azavera isy avoanay tompo ary ovy zay mba tsy ho azo ny menarana amin'ny alina sy ny faratsiana hoe ho anilanay mandrakariva ny Andriamanitra miaro sy manampy anay mivavaka ray eny an-danitro ny tahinao ny tsiraray sambatan'olona zay teto amin'ny fivoriana reo tsy afaka anaketo reo rehetra mandre oronam-peo ho mora azo ane reo fanontaniana ary raha nisy fahatsoana nataoko tompo fantatrao ny tatapoko tsy niniko zany mivavaka ao Andriamanitro raha misy zavatra diso ny tsy amelanao mihitsy an'izany itoy hitsahatra ane ny oronam-peo aza vela mitakan'izany za tompo atao vompanomponao mahatoky aho satria zay ihany no irin'ny foko na velona na maty na mitoetra aho na mandeha na matory aho na mifo rehefa tonga izy tsy ampaninina aho zany raha eo atao ho ane ny sitraponao satria fantatro fa velona ny mpanavotra ary amin'ny andro farany izy dia hitsangana eto amin'ity tany ity ary rehefa levon'ireo kakana amin'ny otro zavatan'izao dia mbola hitan'Andriamanitra ao amin'ny nofoko aho izany dia ny mpaminany Job rehefa nahita ny fiavian'ny tompo izy tompo ankehitriny amin'ny mampanomponao mitazan-davitra zahay ka mahita ny fiavianao koa tsy mampanina anay tompo ny hoe raoviana ahoana aiza tianay fotsiny ny hahafaly anao eo an-tananao zahay tehirizo zahay tompo mandrapiposahany masoandro ekeo zany ko dia izotra kao ziona avokoa zahay dia eo amin'io tanàna misy an'ilay zanak'ondro fahazavana io reo zanako kely malala eto tompo zahay naterako anao tamin'ireo fifehezan'ny baiboly vokatry ty teny ty izy ireo tia izy ireo ary tia azy ireo aho ary fantatro fa tianay rehetra ianao mangataka zay Andriamanitra nitondranao anay ho tena voakasiky ny teninao ka ahafahanay ahita azy rery ihany ekeo zany tompo engy ane zahay ka ho feno ny teniny mba ahafahany fanahy mampiasa anay naiza naiza amin'ny toerana rehetra mba aneo ny teny rehetra nampanentenainy ekeo zany ho an'ny tsiraray aminay eto amin'izao mpiainy zao indro iverina ody ankehitriny rahalahiko Jackson na ody any Afrika Atsimo miaraminy sy ny vadiny momba azy ireo tompo tario izy ireo eny amin'ny diana indro rahalahy livelona mpanoratra manao antsoratra ny teny rehetra voalazako miezaka ny amoaka boky Andriamanitro ampio rahalahy velona sy ranam-bavelona indro reto rahalahy avy any Arkansas sy ireo Martin Bralahy
ary reo rahalahy hafa rehetra mivavaka nombanao ny tsiraray amin'izy ireo avy miarah amin'ny rahalahy Neville, rahalahy Caps, rahalahy Rudel, rahalahy Jackson, izy rehetra Andriamanitro maro tokoa izy ireo. Misy ny avy any Georgie, avy any Alabama, tsy manerana ny firenena ary manerana zao tontolo zao. Raha tsaroana ilay hira hoe avy any Atsinanana sy Andrefana izy ireo, avy any amin'ireo firenena lavitra any, iravoravo miaraka amin'ny mpanjaka. Inona eo amin'ny latabany, nasainy izy ireo mba handray anjarany aminy. Voatato ino ireo mpivahiny ireo, mibanjina ny tavany masina, mamiratra noho ny fitiavan'Andriamanitra, mpandray anjara voatany amin'ny fahasoavany, toy ny vatosoa eo amin'ny satry-boninahiny mba hamiratra. Andriamanitro, engane zahay ka hamiratra amin'ny vatosoanay eo amin'ny satry-boninahiny mba hahafahan'ny hafahita sy haniry fatratra ny hanompo azy. Ekeo zany Tompo, arovy izy ireo mandritra ny dia tahiony tsiraray. Koa raha eo amin'ny fotoana voatendrinao, mpanomponao aho, raha tianao ny anoisako an'ireto amin'ny herinandro avy, na isahana an'ireto fiaonana manokany reto, ambarao amiko Tompo, ary avelao aho alala mandra-pahatonga ny alarobia mba ahafahana hafantatra. Ekeo zany raha eo mba ahafahan'ny olona ho tonga ary mangataka an'izao fitahian'izao aho, ny anampianao anay ka ionanao aminay eto indray amin'ny fivoriana manaraka. Momba ny rahalahy Neville sy reto rahalahy mitondra ny teny reto hatrany Texas ary hatrany Arkansas sy amin'ny toerana maro, momba azy ireo fotsiny raha eo. Rahalahy Peregrine sy ny andiany rehetra etona ka momba azy ireo fotsiny ianao Tompo, zanako amadinika izy ireo, manerana zao tontolo zao misy azy ireo miandry ny fiavianao. Manampi anay raha eo, angatanay zany raha indro fa manakina ny tenanay aminao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy ampiasao zahay. Amen. Tiako hira io, avy any Atsinanana sy Andrefana izy ireo, firy mahay an'io, tsy fantatro raha haiko tsara io nefa ataoko fa misy andiny fantatro. Raha azonao raisiny zany any abavy tsy fantatra ianao raha. Avy any Atsinanana sy Andrefana izy ireo, avy any amin'ireo firenena lavitra any, iravoravo miaraka amin'ny mpanjaka. Inona eo amin'ny latabany, voatato ino ireo mpivahiny ireo, mibanjina ny tavany masina, mamiratra noho ny fitiavan'Andriamanitra, mpandray anjara voatany amin'ny fahasoavany, toy ny vatosoa eo amin'ny satry-boninahiny mba hamiratra. Avy tsy oely Jesosy, ho tapitra ny adintsika eo. Ahoana raha izao ny fotoana hiavian'ny tompontsika ho an'ireo izay afaka amin'ny fahotana. Hitondra hafaliana ho anareo ve zany eo, sa fahoriana sy fahadisom-panantenana mafy rehefa tonga eny amin'ny voninahitra ny Tompo, hiaona aminy eny amin'ny habakabaka isika. Tianareo ve zany? Andeha andramantsika indray. Avy any Atsinanana sy Andrefana izy ireo, avy any amin'ireo firenena lavitra any, iravoravo miaraka amin'ny mpanjaka. Inona eo amin'ny latabany, voatato ino ireo mpivahiny ireo, mibanjina ny tavany masina, mamiratra noho ny fitiavan'Andriamanitra, mpandray anjara voata ny amin'ny fahasoavany, toy ny vatosoa eo amin'ny satry-boninahiny mba hamiratra. Avy tsy oely Jesosy, ho tapitra ny adintsika eo. Ahoana raha zao no fotoana hiavian'ny tompontsika ho an'ireo izay afaka amin'ny fahotana. Hitondra hafaliana ho anareo ve zany eo, sa fahoriana sy fahadisom-panantenana mafy rehefa tonga eny amin'ny voninahitra ny Tompo, hiaona aminy eny amin'ny habakabaka isika. Firy ny te hiaona aminy eny ambony eny? Avy tsy oely Jesosy, akopia fotsiny masonareo ary eritrereto hoe mandre ny feon'ny trompetra ianareo. Ho tapitra ny adintsika eo. Ahoana raha zao ny fotoana hiavian'ny tompontsika ho an'ireo izay afaka amin'ny fahotana. Hitondra hafaliana ho anareo ve zany eo, sa fahoriana sy fahadisom-panantenana mafy rehefa tonga eny amin'ny voninahitra ny Tompo,
iona amin'ny eny amin'ny abakabaka sika. You like that? Tianareo ve zany? Pat, Ry Paty, be of a good courage. mahereza. It's going to break day. Posaka ny andro anao ndray marainany. I didn't see just where it Tsy went. hitako tsotra zao zay nalian'io nefa tsara ny fahitana azy. Amen. Efa ela tokoa zay nandrinao an'io rahalahy. Iverina zany. Ka toy ny mofo eo ambonin'ny rano. We'll return to you Zay someday. iverina aminao ndray andro any. Marina zany. All right. Eny ary. Oh, you love him. Oh, tia azy ve nareo? My faith Ny finoko mijery anao. to thee, thou Ry zanak'ondry tao Kalvari. Calvary. Oh, say Oh, mpamonjy soa. divine now. Eny, eno iaho raha mivavaka. I pray, take Esory ala ny fahotako rehetra. sins away, nor Aza vela iala mihitsy eo anilanao aho. stray from thee Manomboka anio. aside. While life's dark Eo amin'izao lalan-tsarotry ny fiainana vakiko zao. and griefs Reo loza feno manodidina around me azy. spread, be thou my Aoka ianao no mpitaridalana ahy. bid dark Esory ala ny aizina anio. today, a white Fafao ny ranomasona alahelo. away. Oh, let me Oh, aoka ho anao manontolo. this day be Manomboka anio. holy. Don't you love that? Tsy tianareo ve zany? My faith Ny finoko mijery anao. to thee, thou Lamb Ry zanak'ondry tao Kalvari. Calvary. Oh, say Oh, mpamonjy soa. divine now. Eny, eno iaho raha mivavaka. I pray, take Esory ala ny fahotako rehetra. away, nor Aza vela iala mihitsy eo anilanao aho. ever stray Manomboka anio. from thee aside. Blessed be Tahinany e zay mampifamatotra. oh my Oh la, ny fotsika in ao amin'ny fitiavana kristianina. the fellowship Ny fimbonan'ireo fisainana mendrika minds is like zay mitovy amin'ny any ambony. before our Eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ny ray we pour no anaterantsika an'ireo vavaka mafy ataotsika. our fears, Ny fisetotsika, ny fanantenantsika, our aims, ny tanjotsika dia iray. our Ny fiononatsika and sy ny fiahitsika. care. But when we Saingy rehefa misy tafasaraka amintsika, it gives miteraka alahelo ao anaty ao zany. word pain, but we Kanefa mbola iray hatrany ny fotsika, be joined in heart and hope. sady manantena ny iaona indray. Rana Babilisano natsaroanao hoe fa teo amin'ny telo na 5 taona lasa zay teo amin'ny fivoriana tao amin'ny tokantrano ray nifandray tanana sika. Fantatro fa tsaroanao zany. Oh, andesika efa n'olo tanana ankehitriny ka handray tanana ny hafa. Blessed be the
tainany zay mampifamatotra ny fotsika ao amin'ny fitiavana kristianina. Ny fiombonan'ireo fisainana mendrika izay mitovy amin'ny any ambony. Eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ny ray no anaterantsika an'ireo vavaka mafy ataontsika, ny fisetontsika, ny fanantenantsika, ny tanjontsika dia iray, ny fiononantsika sy ny fiahintsika. Saingy rehefa misy tafasaraka amintsika, miteraka alahelo ao anaty ao zany, kanefa mbola iray hatrany ny fotsika, sady manantena ny iaona indray. Fankativa ianareo rakizy madinika, mifankatiava. Mandram-piaonantsika, mandram-piaonantsika, mandram-piaonantsika eo atongotry Jesosy. Mandram-piaonantsika, mandram-piaonantsika. Ombanareo ane Andriamanitra, mandram-piaonantsika indray. Tia azy ve nareo? Tsy mahafinaritra va izy? Mifankatia va ianareo? Raisy tanana ny rehetra milaza zavatra amin'ny hafa, atao ve Andriamanitra hitanao rahalahy, hitanao izy ranabavy. Eo ampianonantsika izy ireo zao arivo zao any andafin'ny ony any, ry ranabavy Lisaona. Toa mahita ny rahalahy Simord Zokiolona mandehandeha eny aho sady mitetehaka. Nahita ny rahalahintsika itsaorina misy volombava eny amin'ny rindrina nanangana ny tanany aho, nidiran'Andriamanitra tatatsaiko ny amin'ny rahalahy ray ihany. Toa inona no nipetrahany matetika teto tamin'ilay tabernakla fahiny, ny volombava ny lava tahaka an'io. Eo ampianonantsika izy zao arivo zao, eo amin'ireo varavarany voninahitra, Zokiolona masina sarobidy. Tsy mahafinaritra va izy? Raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zaza orsy mahonena, fa ho fifaliana sy ho fampiononana ho anao zany. O raisy io naiza le anao, anarana sarobidy, o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany lanitra, anarana sarobidy, o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Ankehitriny raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy. Atao inona? Ho toy ny apinga amin'ny fandrika rehetra. Ina no mitranga? Rehefa mivory manodidina anao ny fakapanahy, tonoa ny moram-bavaka fotsiny lay anarana masina, anarana sarobidy, anarana sarobidy. O mamy re, o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany. O Jesosy eo mangataka ny anampianao azy ireo. Andriamanitra malala o sitrano izy ireo. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Zanakao vavikely ve io? Mahafatifaty izy io.
ho an'ireo fianana manokana lazibeli ny anontanianareo azy mara-patonga ny alarobia ny amin'ny fianana manokana na hatramin'ny alarobia mara-patonga ny sabotsy ho an'ireo fianana manokana tioarina raha tsy misy fivoriantsika amin'ny alarobia dia anontanio izy ho anareo manana fianana manokana sasany aminareo tsy hainy ny fomba ahitany azy koa izy dia izay rehetra mila fianana manokana ary manontania amin'ny beli tia azy venareo eny ary koa mandra-piaona antsika indray hitanareo Andriamanitra tiantsika ny hanondrika alohantsika ary tiako ny angataka ny sakaizako tsara sy matoky izay andeha hiampita ranomasina ankehitriny ho any Afrika lavitra any teo amin'izay efa namisionera tamin'ny anaran'ny tompo rahalahy Sidney Jackson izy mivady nafaly antsika indrindra niaraka tamin'izy ireo tamin'ireto fivoriana vitsy farany reto toinona no tahian'Andriamanitra azy fa angataka rahalahy Sidney Jackson ao raha sitrany amarana ny fivoriana mivavaka rahalahy Jackson raha sitraka ao